tsy misy intérêt fa mena malagasy fotsiny a ampiasaina dia tsy averina ary misy any atao hoe ressource propre interne zany hoe volantsika malagasy eto avy amin'ny fidiram-bolantsika eto zany ny 75% ny vola ampiasantsika eto a de vola avy any ivelany daholo avy amindreo partenaire technique et financier ny amin'ny lafiny rehetra mihitsy ny adedirany eny fa nahatramin'ny misy hatramin'ny fandoavana ny karamaza dia tafiditra am'izany ary ny FMI no manampy atsika am'izany ny banque mondiale tafiditra am'izany am'ireny fanaovana lalana sy ndrendrendra reny izay nytenentsika tamin'ny farany teo fa hoe andefa oloneto ny banque mondiale hijery ny fampiasana ny volany teto eny am'ireny lalany reny zany hoe manahoana ny qualité any lalana nampiasana ny volan'ny banque mondiale ary tsy misy hoe technicianina avy any velany manao an'io fa ary zareo mihitsy mandefa technicianina eto hijery zany hoe jerena zany resaka adéquation an'ny coût sy lay qualité an'lay lalana natao zany de tsy nefy misy ny banque mondiale ihany ny mpaome atsika fa mandeha hatramin'ny banque arabe hoe pour le développement e BAD tafiditra am'izany daholo ny banque européenne momban'ny développement ao anatin'eo daholo ny banque coesiane tafiditra eo daholo zay rehetra ka nanao ny accord de ratification tamitsika dia tafiditra anatin'io daholo ao anatin'io LFI io ka amin'ny fomba ahoana mo no hitenena an'ilay filoham-pirenena hoe tsy atao tsony ny foto-drafitr'asa fa dia mandeha makare amin'ny sosialina daholo manomboka zao any ministra rehetra mampalahelo zany zavatra zany satria menatrahako amin'ny mamalagasy ahy satria lay filoham-pirenena am'izao zany a dia tsy mahay mamaky ny atao hoe loi de finance fa de zay omen'olona azy eo fotsiny tsy fantany hoe ny vola omeniny avy any velany de ahoana ny fampiasana an'iny zay indrindra de ny volantsika eto ahoana ny fampiasana an'iny fa tatay bombonao dia tonga dia teniteny andreny zavatra reny miteniteny fahatany de imezan'ny olona dia menatra raha malagasy de mipetraka foana zany le ahihany malagasy hoe fa tena mahay ny asany ve le filoham-pirenena sy reto gouvernemanta miaraka amin'reto e noho izany ny tenen'lay atao hoe numéro 1 malagasy de na ny communauté internationale aza zay mpame volatsika 75% ny vola ampiasantsika eo de avy any de ho lasa fisainana am'izany zavatra zany hoe fa mba mahay ny asany ve ty filoham-pireneny ty le gouvernement zay mpanatanteraka an'izany ve mba afaka am'resaka aminy hoe ahoana marina moa ty zavatra tenenao ty nga filoha fa tena mampalahelo ary imezan'ny olona tsika ary ny arany tena ny arany tena malasa ny saiko de hoe raha zay zavatra rehetra efa tapaka ny ratifiena rehetrrehetra hatram'izay tamin'ny décembre sy novembre 2022 aza hoe nisy accord de ratification sy ndrehetrarehetra aza de tsy omen'ny olona tsy ho débloqué ntsony satria hitany capacité le ampitondra fanjakana ny amin'ny fanaovana ny ahoana ny fanaovana ny vinan'ny asa ahoana ny fanaovana ny vinany fanatanterahana an'ireny ahoana fanaovana ny vinany fanaraha-maso an'ireny ahoana ny fanaovana ny vinany amin'ny famerenana ny volan'olona sy ndrehetrarehetra zany hoe zavatra kely ary tokony hoaininy filoham-pirenena sy nga prime ministre zany so miaraka amindreo zany a zany atao hoe pyramide de Maslow zany fa zany hoe tsy haiko mo
sekolotaiza ny anarandrarony tsy aplikena zany kanefa rap ditantana ny zany fanjakana sainy dikan'zany hoe inona moa ty resaka maso loha ty dia tsy maintsy manao an'izany faniry ary zany tena ilainy zany a amin'ny fitantanana ny tany sy fanjakana raha atao global la izy a de hoe la hiérarchie de besoin zay tsy ampianatra ny zany amin'ny anytsika fa tsara fotsiny ho fantatra hoe zany ny fahaizan'ny mpitondratsika amin'ny resaka fitantanana ny raharam-panjakana ka miteniteny fatany ohatran'ireny fa ny azy zany fahitako azy fandraisako an'iny kabary iny de tsotra be tsy mandram-bola ntsony ny fanjakana e ninoniny no lazaina dia avadika any amin'ny hoe resaka sosialy satria mba kelikely vola ilaina am'zany fa raizinginy satria ny malagasy raha teo a de efa tena vizana nampahatraina ary tena hoe natamy taloha aza de amezatsika zany hoe etopianina zany mahita ny etopianina zany de hoe reo ry be kibokely sy ry be loalika tonga de ilakoatra ny avy any etopia la no nalavo fa eto mampalahelo a fa efa misy 2 millions mahery ny malagasy eto a ny any atsimoany any tena tafiditra atsimo sy atsimo atsinanana tafiditra anatin'zany hoe tsy fanjariana ara-tsakafo zandy ary ny mampalahelo zao le fanjakana vao mahita an'le izy kanefa efa mena vola efa ela be taloha hijery an'zany a fa petraka amin'ny fanontaniana nakaizy reo vola tokony amonjena ny raha malagasy reo ary nisy zany a nakaizy reo nakaizany vola zay efa mena taloha entina anatsarana ny atao hoe ireo foto-drafitrasa maro zay mandeha makany amin'ny fanatsarana ny sakafo ny malagasy resaka désenclavement resaka fanaovana ny lalana io tady io fa rehefa misy vokatra be any anatiny any de tsy maintsy ampiakarina ty amy ville na hototona na ahodina na ho amidy nakaiza ny vola tam'ireny nakaiza ny vola tokony anaovana barage mba isiny zany hoe famokarana araky ny tokony ho izy mba ahafahan'lay tantsaha mpamboly sy mpamokatra anana zany atao hoe autosuffisance amin'ny asany zany mahanatsarany zany hoe famokarana sy fiompiana zany tadio tsara fa raha ny volo zany a dia tokony avita fanamboarana barazy maro be ampirobirobiny fambolena tokony avita foto-drafitrasa maro amy resaka fanodinana ny vokatra tokony avita foto-drafitrasa maro amy resaka fiompiana sy ho andreo coopérative maromaro zay mitambatra ao anatin'zany fiompiana sy fambolena zany zay afaka manome asa ka mampiena ny tsy fanjary sakafo mba atonga lay atao hoe tena sakafo araky ny tokony izy ny malagasy nakaizy zany volo zany tsy natobaka tany amin'ny tantsaha mba ahafahany tantsaha malagasy mamokatra bebe koa ahafahany tantsaha malagasy mividy zezika ahafahany tantsaha malagasy mividy ambioka ahafahany tantsaha malagasy mandeha makany amy resaka mécanisation fanatsarana ny vokatra fa tsy mamelona fotsiny ny tantsaha karanana ny tantsaha ny vietnamianina amy resaka fanaovana importation vary sy ny rehetrarehetra ty
azo atao eto Madagasikara zany ary tany malagasy de ahitana toerana ahafahana mamokatra zavatra be deaibe manoka zavatra samihafa hita zany amin'ny faritry tasy iny hita zany any amin'ny faritry vakina karatra iny hita zany any amin'ny faritry be alalana any sy ny rehetrarehetra nakaiza dolo zany ka eto aho zany de miteny hoe hita fa tena tsy mahay mitantana ny raha-raha-mpanjakana ity mpitondra fanjakana ity raha tena mahay ary zavatra tsy misaraky ireo a dia tokony sady mandeha ny fanaovana ny fotodrafitrasa mba hampiena ny vidim-piainana mba hampitombo ny resaka atao hoe développement humain ny fahasalamana sy ny fianarana zany a mba hampiakatra ny taux de croissance ny malagasy satria tadio arakaraky reny fotodrafitrasa mipetraka reny a no ahitano ijerenany hoe miakatra 4% miakatra 4 ny taux de croissance nio firenena anakiray io de sady mandeo mandera etsy ankilany ny fijerenany social ny fijerenany fahasalamany malagasy fijerenany malagasy hoe tena voko ve malagasy je mety tsara ve ny fahasalamany mety tsara ve ny fianaran'ny ankizy mety tsara ve ny fidiram-bola mety tsara ve ny fiarahamonina malagasy amy resaka fandripahalemana sy ndretretra fa tsy hoe ajaninao ny fanaovana fotodrafitrasa de makaiza zany reo vola omeny ny mpamatsy vola reo amy manaraka izy de hiteny tsy omena intsony nareo ahena satria capacité d'absorption nareo mbo zavatra io a tsy alehany tsy vita fa zavatra tena teo zany a dia tena hita hoe tsy fahaizana mitantany raharaha vokatry ny de lasa miteraka any amy tsy falehany ny fampiasana ny vola malagasy ny vola omeniny le partenaire technique et financier dia lasa bakiropotra ny firenena malagasy tsy afaka mandoa ininina ntsony dia rebrebena ty am'le hoe ndeo tsika ny social satria maninona fantany le fahoriny malagasy ary tena manambany malagasy misitsy dia rebrebena am'lay social de ina moa social ataoneo fa rehefa andalo izy de menomeno varivary kely menomeno menaka kely zay tsy mahavita atao hoe herinandro fotsiny de eo de samy baraka io de miandro indray ohatran'izay foana ary le vary amin'io vary amy zinga kely de zinga kely ary mampalelo amizy vary hoe tsy tsara eo vao zayko teneniko hoe manahoana moa zany vary omena zany hoe vary tena mbola azo hoanina ve sa vary karakory ozy ny fitenenan'zay zay zany no teneniko hoe ty fanjakany ty a de fanjakany efa tafiditra am'le hoe tsy manam-bola intsony ka dia nefa ny fifidianana ho avy le fotodrafitrasa nanaovana hoatahoatatra am'izay tsy ho vita zay efa nytenenina hoe miandry ah ho tonga ao fotsiny fa mpamatsy vola efa ao tsy ho vita na jerevo ny tana masoandro hoe fitaka slaingy jerevo le flyover voarapita jerevo mialoa meritsy mety atosika makaty amin'ny maki flyover eo no zato sery ambobao jerevo lay autoroute 80 kilometre hoe tsy maintsy vita ao anatin'ity 2000 efa natomboko koa ary zay ny tenen'le acte tao zay efa natomboka de tsy maintsy vita de hitatsika hatramy farantaona 80 kilometre hitatsika eo nefa raha zao ary a mbola vo terasy matsaiky firy io fa tsisy ininona mandeha zany mazava be fa tena fanjakana efa tsy manam-bola ntsony ny iainatsika eto a dia lasa mandrebirebolana amy resaka sosialy zany hoe atao hoe fanjakana mitsanga menatra zay sisa fa hoe
mpitondra de anarana fotsiny fa raha tena zavatra hoe tena zavatra tadiavin'ny vahoaka tena hoe fitsizovana amin'ny fiainan'ny vahoaka dia tsy ao itsony raha am'izao fotoana zao anitra lasa lay sosialy atao a de efa midika fa de fa propagandy alohan'ny fotoana pré-campagne io a satria i raha malala fa malagasy efa tena nona am'izao fotoana zao vizana tsy manako hoanina mahantra dia rebrebena am'izay resaka sosialy zay fanambanina malagasy zany ary tena fanaovana malagasy tsinitsinina fa malagasy moa arak'izay teny zay hoe tsy mbola manana an'lay mbola tsy tonga any am' tole hoe mbola tsy feno mikapoka angamba dia mbola afaka mitehaka ihany satria menamena zavatra kely fa rehefa teny feno mikapoka de eo tsika mahita azy ka zay zany no ny amin'iny dia asiko ampiko teny kely le anankiray tao hoe mpanao politika ny tena manimpanitira raha ty aloha zava ny resaka sady ny fona izy sady ny fona izy sady mifona izay matsy meritreritra le malagasy hoe manabarabara malagasy efa vitanao dolo ny fotana rehetrarehetra vita ny sitraponao le malagasy nataonao mihinany anganiny amin'ny antsony le olona zay mihinany fatiny tsy haitsony mihinany tsy fihinany de anao ifona de meritreritra le hoe mieliko ibabona mody ranony de hoe tena mifona le ragnainy fa de tena zao zany de mievitreritra amy malagasy paiso ve izy ka eto de miteny hoe navoalizy nanomboka nanao lasako merany bentanàna Tanarivo de efa nanao politika ngay tsy politicien tam'zany izy nanongana ny tarika olona tsy nitanany teniny fa nitarika olona any amin'ny fanonganam-panjakana tsy mpanao politika izy ary nitantana ny teteza mita tsy mpanao politika izy ary tadio fa tamin'ny andro filomarika Ravalomanana 7,3 taux de croissance économique ary tadio tsara fa izy miteny hoe mpite ampanao politika Madagasikara ty izy angatsy mpanao politika tadio tsara fa natongava filomarika Ravalomanana tamy 2002 teo amy fitondrana de nandalo crise enim-bolana Madagasikara fa vita filomarika Ravalomanana nanarina an'zany ary natongavana teo amin'ny taux de croissance 7,3 teo amin'ny 2002 hatramin'ny 2009 fa nety fitondrany ty raha tambatra tamin'ny tondrany teteza mita 5 taona miapy an'izao efa taona tondrany zao firy ny taux de croissance kanefa tadio fa izy nandray ny teteza mita vola tsy toko tsy firohana napetraka ny filomarika Ravalomanana tao ny gouvernemanta niaraka taminy afatsy ny bois de rose naodikodin'ireo tao efa firy taona ny volamena very ny vato sy ny retraretra vatotsoa de iteny izy hoe mpite ampanao politika Madagasikara izy manomboka aminy ane zany manomboka aminy zany namotika amy Madagasikara zany satria raha jerena ny taux de croissance andreo mpitondra nomboka tamy 2002 makaty iza ny ambony indrindra de iza ny narakaraka de firiny azy am'izao fotoana zao io no tenenina hoe mifonahako fa ohatran'izao efa manao safady nambany andro efa vita vao manao azafady efa nandika lalana vao nanao azafady zany ka io zany miteny hoe kobokobonyndariny le rangaha ka miteniteny fatany ohatran'ireny mitolo tena ohatran'ny lolo fotsy ny amy tsy fahaizana mitantana ny tany sy ny firenena de manao ohatran'ireny ka eto de miteny antsika malagasy hoe reny ny zava-misy 7 taona izy tao anatin'ny fitantanana tany sy ny fanjakana atao mifampitahana misy olona telo tao filomarika Ravalomanana teteza mita ery Rajonary Mampianina de atao mifampitahana ny zava-bita sy ny toerana anisan'ny Madagasikara teto amin'ny conseil des nations zany mijery de tenena amitsika malagasy hoe zany ny zava-misy ka tsika aza matiny reny kabary ohatran'ireny tsika aza matimatiny reny tsika fa hoe de mifona fa zao ina tsy indreretra fa raha nytiako aza dia
tena mijanona tsy anao politika mety fa no fitiavako ny malagasy tenao malagasy na ary aza misy olona fery ny tabona tsy mandeha ankotra anao na indray mandeha azy nandritra n'izay andray nijery azy fa lasa ianao misidina makany Sénégal de lasa ianao ary amin'ny fambolekazo fa fambolekazo hoe ambony be nole tena ambony be tsy maintsy atao no lay nole olona trabona ry le misy valoalina mahery zany gouvernement manjery olona tamy very hoe tia malagasy nareo hoe fitiavako ny malagasy madinika de zany tia malagasy nareo de atao ohatranao fivarotana ny lavanilina sy ny resaka crevette ndraitrehitra iza mahazo tombontsoa amin'io tia malagasy ve nareo na dia ny volamena zay mivoaka tsisy tafiditra tsisy tavaverina ny volamena ao anaty birao mivadika vy zay olona rehetrrehetra manao trafikana volamena ohatra atao tsita zay fandehany satria olona kaiky mpitondra tafolo zany ve fitiavana malagasy tia malagasy ve nareo de tsy zaraina araky ny tokony ho izy io ressource naturel be de be to amin'ny malagasy io zay anaratsika atao hoe raha voazara ara-dalàna sy voatrandraka ara-dalàna ka mipetraka tsara zany ho an'ny malagasy zany ve ny fitiavanareo hoe noho ny fitiavako ny malagasy de manao an'io tianao ve malagasy efa nytenaiko teo zany de tsy ampiroborobono ilay fambolena sy fiompiana kanefa tadio tsara fa ny malagasy 80% matra 75% 76% oa piompy sy mpamboly tsy ampiny zany fa lozanao miimporte vola tsy toko tsy foroany avy any velana zay andanina vola devise be de be zao ny efa rano ny vola malagasy ka io zany miady miteny le teny ohatran'ireny azy atao fa enao iandy no fiterany tena ataonao satria enao mpanao politika voalohany indrindra ato amin'ny tany sy fanjakana ty ary anisan'ny raha tena jerena tondranao ny tany sy fanjakana ty enao namodika amin'ny Madagasikara voalohany indrindra tamin'ny resaka fanokana-panjakana zay nareo iandy antanio inga prime ministre anao zany hoe ahoana moa le teninao inga prime ministre le hoe tsy mety ny fanokana-panjakana satria tsy ara demokratsika sy mpanakorotana ary tsy mampandroso tanàna de inona nataonao tamin'ny 2009 prime ministre anao no tena zany fa tsy zany namorona ary azo avoketo zany hoen'ny olona sao de hoe mamorona ny eo am'tiako Madagasikara mamorona ny colonel Rambo fa zany nytenen'ny prime ministre anao zany de tokony eritreritra ianao amin'ny teny avoaka ary ny ady tena mampalelo ahy de hoe enao zay nieritreretina ary manana ny plasiny zany hoe raha eman-dreny filoam-pirenena zany anao teny tsy voahevitra ohatran'ireny mampalahelo tena mampalahelo de anjaratsika malagasy ny mieritreritra am'izany zavatra zany zay angamba no azo tenena moan'ny kabary ny tena faniry fa raha ilaina amin'ny manaraka de ataotsika tableau mihitsy ny loi de finance io de ampianarina azy ataotsika hoe zao ty fa niarany tena mampalelo amin'izy de zao na ny communauté internationale ao miteny andreny de hoe tena mampaniahy ty olona ty fa ohatrany tena olona tsy norme ty miteny ty hafahafa mato misy andreny tonga de mamono afo reny ary tadiovana any communauté internationale koa mijery andreny any adikany olona hoe ino ty zavatra mitranga ty amin'ny tamadroza serasery ty fa maninona mano afo de mandeha le izy de ino ny tsaran'ny malagasy rehefa aveo hoe tsy alehany ty zay angamba ya tamin'ny taona 1 angatatsika lefa mifaly izy satria tsika moa miezaka mandefa arsiva zany de ny filoam-pirenena mihitsy ny nanambara amin'ny fikojakojana ny lalana tamin'ny taona 1 izy iny de akisankelo faly fa ovakiko le izy aloha mba horesantsika mivoaka foana le izy hoe efa nanomboka tatinga eny nampiasolona le vahoaka debiteram-boasalamy de zao ny resahan'le ramose ao anatin'ny pejy ngay any rajoely io tamin'ny 20 aogostra 1 hoy izy orinasa telo samihafa no akisankelo faly azavady akisankelo fotsiny le lokotsika fa manjary tsy hita le soratra orinasa telo samihafa no ino tya naninony ty tsy hitatsika fa tako na mako le izy nanomboany asa fanamboarana ny R2 orinasa no
orinasa telo samafa no iaraka nanomboka ny asa fanamboarana ny RN2 eo any alanelany Tomasina sy Brickaville mba hanafaingana ny asa satria dia zava-dehibe loatra ny fahavitany ty lalana ity eo amin'ny lafiny ara-tiokarena ary koa ho fanamborana fizivizen'ny entana sy ny olona ao amin'ny ato anatin'ny faritra. Takina amin'ireo orinasa ireo ny hitandrovany ny kalitaon'ny lalana mba ho mafy sy haharitra. Etsakilany kosa ny mpampiasa lalana dia tokony hahay anaja ireo fenitra sy vesatra tokony hajaina mba hikajiana ny lalana tsy ho simba. Baiko eto indray baiko no omena ireo tompon'andraikitra mba hoetitra amin'ny fampiarana ny lalàna raha toka misy manala izany tsy manaja izany fetra ndanja farany ambony azo entiny mpitaritra izany. Akoatry ny RN2 dia atomboka amin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ny fanamboarana ny rokady mirefy 4.5 kilometatra mampitohy ny RN2 sy ny RN5. Tsaratsika na ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo mba hanamborana fizivezena amin'ny lalam-pirenena sy hanalefahana ny fitohanana ny fiara ao an-tampon-tanàna Tomasina. De aiza zao le rokady 9 kilometatra mampitohy ny RN2 sy RN5 petratsika amin'ny fanontaniana satria mbola miantonao le lalana. Le fanamboarana le Brickaville le any Tomasina le RN2 tamin'ny heritaona rano dona tamin'ny poto le ministra niaraka tamin'le premier ministre tamin'ny fiandohan'ny volana janoary tamin'ny heritaona rehefa tapaka le Pombele dia nitsiditsidika an'le lalany Tomasina dia hoe anao appel d'offre igny ay tsisy namaly le appel d'offre an'le fanjakana. De eo zany ny apelatsika hoe ay ve le fanjakana ty mahay be le zavatra efa natomboka tsisy tafavoaka reny ny archive fa ao anatin'ny fampitehan'le fotodrafitrasan-dalana rehetrarehetra deputé Ramboasalama no tsy hanao fotodrafitrasa indray le fanjakana. Raha izay faharoa dia zao ny amin'ny hoe manahirana ihany ny toromarika ny filohan'ny repoblika eo anatrehan'ny lalàna efa misy ao amin'ny loi de finance mikasika indrindra ireo asa tokony atao zay efa voasoratra ary nivoaten'ny député. Faravaratsiny zany tokony nandalo conseil des ministres aloha ny décision rehetrarehetra araka ny tenen'ny député Ramboasalama teo. Fa lasa le filohan'ny repoblika zany efa tsy filoham-pirenena intsony fa ohatra ny mpanjaka na empereur ny eritreretina azy. Kizy ny afaka maka fanapahan-kevitra manatsahatra motion de censure tonga de le filohan'ny repoblika manatsahatra azy any antranony eny amin'ny arena Ivandry. Manatsahatra asa efa engagé na misy vola na tsisy vola tsy tokony menatra le fitonam-panjakana ary zany nge fa nitenenina teto hoe raha vory-damba hoa ny vavan'ny solombavam-baoaka tiako Madagasikara de efa tataka. Anisan'izany Ramboasalama Emilien Randriana Stanislas Rabenirina Mamy sy Fetra Ralamo Zafimbololona rehetrarehetra atao inona raha ty teleferika azapitehana ny tambarin'olona ny olona vao mamokatra ny sary de zao tokony akoho ny olona tsy misy mividy ny lavan'io amin'ny mananaravaratra. Aiza mpandrara no zaraina agrément marobe ireo mijaly izahay vahoaka ka mila vonjy izahay président. Zao nge zava-misy any ambanivola hoe ianao nampanantena fakarina avy telo eny lazainao tamin'izany 7 millions vidin'ny lavanila maina fa misy manao ampimamba le lavanila zao 250 000 francs ny lavanila maina mbola tsisy mividy ara. De milahatra ny olona tsy mbola nisy tao anatin'ny 90 taona tsy zaky intsony ny zava-misy sy ainany vaoaka ty mananaravaratra. Tena trop le izy de izao ve ny zavatra iaina vaoaka de inona le social kely nde ho ataonareo ianao le milaza fa hoe tsy maintsy voavaha anatin'ny 3 andro le fiakarany vidim-piaina inona tsony docteur Apré Lamoro tsy zavatra ho vitanareo fanjakana tsony ene. Izara vary kely amzinga ve izara menaka kely kasteray ve avita ny fiainan'le vahoaka mandritry ny 4 taona ve zany. Izara kely akanjo friperie ve zay ve nde ho ataonareo. De izara barat-savony citron ray ve zay ve nde ho ataonareo. De izara koveta zara so satria raha ohatra ka dinihana an'le plan social an'le fanjakana le izy député Ramboasalama teto manko efa nisy plan
be da be ny plan foroporony ty fanjakany ty plan émergence de tonga de any amin'ny poubelle la izy tsy hitanao ny efa rany plan Marshall plan de redressement de zao ndray ianao plan social plan d'urgence de zao antanitsika le fanjakana hina moa ny plan eritreretin'reto fa reto tsy mahalala afa-tsy ny plan na varira izinga koveta so bara-tsavony zany ny plan azon'reto olonreto atao zany ny farafatakara fa reto tsy azonao hoe de izara hoe plan social ao anatin'izany plan social zany inona ndao ary ho zaraitsika 1 million d'ariary isaky mimponina fa mila an'izany le vahoaka mila kapitala iangany reo nda ho zaraitsika vary rogony isaky ny vahoaka fa mila zany reo nda ho izaraitsika menaka 5 litre isaky ny vahoaka fa mila an'izany reo nda ho izaraitsika carton na savony fa mila an'izany reo nandao izaraitsika karazana voamaina maro be tapagony zany raha ohatra ka izany vita rareo miampiny amin'ny hoe ho averin'ny fanjakana ny droit zay nalohanareo tamin'ny sekoly ny anaran'ireo ankizy mianatra any amin'ny école publique zavatra afo zany ny tokony plan social ho an'izay rava-fananana nateraky ny cyclone hatramin'izao arambo nisy enquête natao teo nivon'ny population niaraka tamin'ny BNGRC tany tsy moa tsy nanana tany niarahana tamin'ny PAM mbola savolaina le olona nanao enquête vao nahazo ny volany raha nahazo ary efa débloqué za moyen zany mbola fahambarakatsika ny lafin-javatra ohatran'izany misy an'izany eto e enquête natao momba mibatsy iray ka le plan social zany le zavatra ho zarainareo zany tsy varivary 5 kilao de hoentina any aman'olona any am'zinga kely tsy menaka ray fa zavatra goavana ny nandrasana satria raha reo vola be ana tsara na reo fotodrafitrasy reo député Rambo de tokony misy milliard de milliard mandeha ary aza doino itsika de nahazo an'le arka le assurance zay niarahantsika nanosiny taorina ny fandalovan'ny rivodoza teto Madagasikara de tokony misy vola be azotsika koa tam'izay tokony misy vola be azotsika post covid sy resaka cyclone taorina cyclone anatin'le plan de redressement zany ane zava-misy ary zany efa niteneninay tato hoe lizy tsy voatery nareo hitsetitra n'le volam-panjakana sy le aide humanitaire efa azotsika zay tokony affecté mandeha ato amin'ilay fanampiana le vaoka fa etseo le masovo amin'ny Madagasikara re mpitan-dranomasina rehetra any misy masovo ao Frantsa misy masovo any Japon misy any Sénégal misy any Turquie misy any UNESCO de aizy reny tsy ahetsika misy ao Maurice misy ao La Réunion de manino reny tsy ahetsika reo angatahana fanampiana hoe metsena reo ry zalahy kitiara moa le filohan'ny république mbola tsy ny décrété deuil national nambarany député Rambosalama teo firy ny maty sy ny tsitapopoka firy ny sinistré fa 80 000 de taky n'lay nataony tamin'le tany Ikongo any efa 30 maty tsy mbola mba décrété deuil national donc tsisy dikany reto reto mihitsy ny angambana ny fahafatesana vahoaka etsero io na ny nina nataony zandary sy mpitandro filamina niaraka tamin'ny tany Ikongo na vokatry ny loza voatsanary fa de zao mampirevy vahoaka mampiesina vahoaka mpiklaingalainga faramomy fona mbola iny zany efa dingana efa lalana kely iny ingetsy Andriamanitra ne mahay zavatra ianao tsy miteny eo zany ianao fa misy zavatra ampitenen'ny fanahy io matoy iny voateninao hoe mifona efa misy zavatra mampandindinao maraparanantsika satria mbola resaka fanodikodona mbola mampiahy aza ihany député Rambosalama ia ianao mitena an'izay hoe fanodikodonam-bola mampiahy azy zay dia atao conditionnel izy ary zany zavatra rehetrarehetra zany raha anao an'izany social zany de apetraka amin'ny fanontaniana vola aviaiza nanaovana n'lay izy anaovana zany hoe plan social d'urgence zany entina fidinina ifotony eny amin'ny zay andehanana roa any amin'ny faritra fanaovana an'izany any tsy hoe teneninao fotsiny fa ilana efa mila mivoaka ao anatin'ny elefi zany de ao no manapaka hoe ty makary
fa io zany ny araky ny teneniko teo a tonga de manao kompisoroka fotsiny le filoam-pirenena dia vola ohatran'izao tonga de alefaso makary zany hoe fandikana an'lay atao hoe loi organique laolo fampiasana ny volam-panjakana ny ataon'lay filoam-pirenena tsy manaraka zay efa voatapaka lanin'ny solomavam-bahoaka ny fa hoe vola ohatran'izao ampiasana amin'ny fotodrafitrasa ohatran'izao vola ohatran'izao makary amin'ny sosialy ohatran'izao fa dia raha ny tenin'lay filoham-pirenena dia tonga de makany amin'ny sosialy daholo zany hoe midika fanodikodona-panjakana avorento zany zavatra zany satria ny taratasy na ny texte na ny circulaire momba ny fanatanterahana ny fampiasana an'io loi de finance 2023 io a de sotaterahana fa dia hitsakitsahana tanteraka ilay loi organique mikasika an'io fampiasana an'io volam-panjakana io tenenina vahoaka zany zavatra zany a satria zany no zava-misy tenenina vahoaka zany satria mandika lalàna tanteraka zany satria fanaovana zany de falazany fatavitra am'le hoe fampiasana ny fitaovam-panjakana tsy ara-dalàna amin'ny fanaovana politika ho an'ny antokony fa io aminay io fanaovana za zavatra zany dia efa fampiasana ny vola amy resaka pré-campagne ary tenenako hoe io volam-panjakana zay alohan'ny contribuable rehetrarehetra io am'izao fotoana zao a de aroso makany a mba hanaovany ty fanjakany ty mpitondra fanjakany ty pré-campagne sady a anatria ny fividianana satria maninona tsisy vola tsony anaovany an'izay a de ararotiny a ny fotoana am'izao fotoana zao ka anjaratsika malagasy mandinika tsara zany zavatra zany mamadibady inona marina moa tenen'le solombavamboaka tiako madagasikara manao miara-manonjy eo amin'ny MBS reo tsy miteniteny fatany eto fa tena mametraka mihitsiny hoe mbola ohatran'izao ve tsy madagasikara ty ary averimbereno foana zany hoe ny zavatra tsy vitan'ireo mpitondra tao anatin'ny 10 taona ataoko anatin'ny 5 taona makaizy le madagasikara zao am'izao fotoana zao tao anatin'ny 5 taona makay any sandany vola malagasy mihatra am'ireo dollara sy euro reo makaizy amy vidiny lavanilina malagasy any amy faritry sava ary ny lavanilina faniry a tsy any amy faritry sava rery fa misy mamboly lavanilina koa any amin'ny faritra tsy moatsinany izy zay tena minainaina am'izao fotoana zao tena minainaina ary amin'ny faritry kongo misy manao amin'ny sud-est mananjary sy an'iny fa tena tsy misy mividy kanefa nampianarina anao zany ary qualité amin'ny vanilina am'izany a zavatra tena tsara ary misy namana tena anatin'izany de tena manontany tena mihitsiny hoe fa inony ty e fanjakana inony ty e zany ny zava-misy zany ka tonga de ho toezitra angamba lizy faniry a fa dia araky ny teniny namana rina teo moa fa kiondalana lehibe ho antsika malagasy ty 2023 ty diany amin'ny etrana fividianana ho filoham-pirenena ao anatin'lay tselatselatra voalohany zay toromarika ame filomarika aravalomanina isika malagasy amin'ny atokotiko madagasikara sy zay mpiaradia aminy a am'izao fotoana zao ao anatin'ny famaranana ny liste électorale refonte liste électorale tsika androany fa raiky amy 3 ny volana janoary taona 3 sy 2 ho an'lay zay zatra ho an'zay zatra ka hoe amy fotoana farany vo manao an'izany dia hatramy 12 alina mbola 31 décembre 31 janvier hatramy 12 alina mbola 31 janvier 2023 ka dia manetana atsika rehetra misitsy aho andeha anantanteraka n'zany adidy masina zany fa zoanao no mifidy a ary mba tsy ho very zo ianao a am'izany fividianana amin'ny 2023 izany oety daholo ny olona rehetra manodidina fianakaviana namana tapaka sy namana ka mbola tsy nanao izany zay efa teneniny namako anakiro teo irina sy faniry a oeto ary tereo anatanteraka n'zany fisoratana zany a any amin'ny fokotany fa
fahitana ny anaranao ao anatin'io lisym-pifidianan'io a no isin'ny fanantenana ka ampiova ny fiainanao a am'ty 2023 ty tsy isy ny atao hoe fiovana na ny fietreretanao ny hoavy ny taranakao sy ny hoavinao io raha tsy azo ny fahefana araky ny teny filomarika Ravalomanana zay fahazahona ny fahefana dia ny fahitana ny anaranao ao anatin'io lista elektoraly io a zay mifaran'andro any atao hoe refonte liste elektorale matoky ahako endry ny vahoaka zay meno a eto naneo amin'ny atony nao amin'ny antoko tiako Madagasikara zany nareo mpiaradia aminy raha atao hoe ireo namana zay manaraky zao fandarany zao ka mahatsapa izao foarina mahazo malagasy zao a dia matoky ary manatena fa handray an'izany anareo a dia anatanteraka izay izay zany ny amin'ny androany aloha faniry a ary araky ny fitenenina mo hoe ny tendrombohatra andrininy zavona ny rendrano andrininy mamba ny olombelona andrininy adidy amanandraikitra satry de satry mbola iresaketo a anazava amy vahoaka ny fiainan'ny firenena am'izao fotoana zao a kanefa moa amasolom-bava-bahoaka zay mbola misy adidy hafa mbola miandry rehefa avy eo a ary natao mihitsy le izy hoe mbola misy manao miara-manonja ny tena dia naembotra kely dia tsy maintsy andeha am'izany fa dia amy manaraka indray tsika mbola hitondra zava-baovao eto ary raha ilaina azy dia mila toizana ary atao mifandray foana ny zavatra mba hiatonga an'le malagasy ho tonga saina hieritreritra tsara ny amin'ny hoaviny ty Madagasikara tya hoaviny taranany ka dia saotra faniry amin'ny fiarahana teto androany a ny amin'ny ny afahana fanakalo hevitra teto a dia amin'ny herinandro tozo ndray tsika miona raha sitrapon'Andriamanitra fa dia manao ny veloma madinidinika sy masina fatipatenana anareo rehetra dia mandram-peona tompoko ya ireto sary reto a de amaraparanantsika ny fivahiniana ny député Rambo zay mbola hiatrika teto isika ny amy mananara ny titsika tenena zany satria mbola mitoy le any mananara manoloana ny commune urbaine commune mananara ry zareo a amina resaka vanilla zany a de zao hitatsika zao commune urbaine mananara avaratra zany efa mifamorivory ny olona de fampiantsoantso ny amin'ny tokony fanapahan-kevitra raisina sary fa raiky amy 30 volana janoary izy io a 13 tamin'ny folo latsaka fefany teo de mbola misy sary ray zany a de manomboka mivoaka ny seza mivoaka ny lavanila mipetraka amy banderole samihafa tsy mananara ihany a fa mareva vao samihafa tsika satria tsy lavitra mananara io koa marantsitra betsaka zany fahasorenan'le olona antala efa anteny koa antala sy sambava de hitatsika eo fivoaran'le vaovao fa zao ny zavatra iainana zany fiainany vahoaka any any amy faritra any misy le resaka lavanila zany fa de gravy a ny zavatra mitranga ataka izao farany maraparanantsika azy zany a dia mandeha ny fitsarana Maerilanty manandafy moa tsy anosetsy a fa omalo isika de feno faha-efatra volana ihany ko no nitazomana aponja vonjimaika ny Stanley Ramarivelo moa de victime le compte rano mangotraka sy le compte fake ny hoe Stan Ramaro tsy izy ny nanao an'le compte fake Stanley Ramaro iny a fa nisy namoriporona tany iny ary nampitondraina ny sariny Stanley Ramarivelo a sy hoe mody nampitovitovina le compte ny tena officialy Stanley Ramarivelo de nisy namorona compte Stanley Ramaro de tanatiny iny zany ny voizina fanompahana ny fanjakana fandrangitana vaovao tsy marina sisy de ohatrin'ny hoe Stanley Ramarivelo nano azy fa nisy olona namorona compte fake tany de napibabe natao an-damosiny zany niaraka tamin'le resaka compte rano mangotraka io rano mangotraka io na de efa nitazomina teny amy gendarmerie-pirenena ary Stanley Ramarivelo de mbola niodina le compte rano mangotraka enina de izy any amponja am'izao ara mbola miodina ihany koa le compte rano mangotraka de mahagaga ny amin'ny hoe reny
no nanenjehana Stanley Ramarvelo nitazomana-ponja azo zay tsy aradrariny le zavatra ary tsy ara-dalàna mihitsy satria tsy voapirofo le izy mandrakity ny androany fa potehana le fiainan'le boakely le fiainan'ny olona satria mo fantatra ve zay Stanley maneho hevitra ary milaza ny zavatra tsy mety ary mitantara ny zavatra misy eto amin'ny firenena de ampangaina hoe ambady compte faika zay manompa na manao tsinontsinona fitondram-panjakana tahaka ireny zay ny zava-misy amin'ny akabe fa miandriny namana Rina Rabemananjara tsika de amean'ny Rina Rabemananjara ny antenne satria efa ao koa i Bosco zay avy any Manjakandrina mitarika ny tanora Tima de miala amitsika etondray zany satria mbola hamonjy fotoana maro samihafa ny tiako marihana fotsiny amin'ny hoe engany ka mba ho tsarovan'ny tantara ary ho tonga saina reto mpanapatra fahefany reto ka tsy amin'ny fanapotehana fainan'olona any ampigadrany ohatry zao ny heverin'izy ireo zany fa hanafaka ny vahoaka anatin'ny fahoriana hanafaka ny vahoaka anatin'ny fahatrana ary ampitombo ny karama mampiasa mpanjakana sy ampitombo ny karama ny vahoaka ary hampiakatra ny vidina lavan'ilona sy hahatsara ny lalana heveritsika fa tsy zany zava-misy am'izao fotoana zao fa mepotika ny fiainan'ny firenena arakaraka ny nandetehana ny Roly Mercier Berija ry Bearny Rina Marcelin ry Stanley ry Malama iza lay tovolaza hoe nakasary tamina tikena bagazy ny filohan'ny Repoblika sy ny sisa zay mbola any amponja ary ninodiny am'izao fotoana zao zay tsy nitondra vokatsoan'lay fitondram-panjakana mihitsy nanakendana-n'ireo olonireo sy namitehana ny fiainan'ireo olonireo de engany eo isika ka mba ho tonga sainy reto mpitondra fanjakana reto am'izany trangan-javatra rehetra zany satria mamotika loatra fiainan'ny olona sy zay fiarikaren'ny olona ary mamotika ihany koa ny endriky ny demokrasia amin'ny fahalalana maneho hevitra ny zavatra ataon'lay mpitondra fanjakana averiko zany raha ny tokony izy tsisy antony manokana tokony hitazomana mihitsy andry Stanley satria na izy any amponjy eo raha mbola misy mampiasa le contrat mangotraka am'izao fotoana zao ary efa impiry izy nitaraina tam'le compte fake Stanley Ramaro iny zay nilaza izy fa tsy izy io fa mampiasa am'ilay hoe usurpation na identité le olona nampiasa an'iny ary efa nitaraina teny ivony cybercriminalité fa mbola fitahana le tovolahy hoe fanadidina iny kanjo de tazomina ary tonga hatramin'ny fanamonjana amponjavonjy maika le miteny an'izany tsika satria everitsika fa tsy ara-dalàna tsy ara-drarina zao zavatra miantra sy miseho eto amin'ny firenena zao Rina Rabemananjara eny ary misaotra ny fanira zavy manantany mitondra zay fanamarihana sy fandalinana izay am'toy ihany ny fandarantsika miara-manao zay BS Radio Mada amin'izao fotoana izao hiakatsehatra ny tanora tiako Madagasikara avy any amin'ny faritry vaky ny adina vaky ny adina io moa mitatasika be raha vao miresaka hoe vaky ny adina de Manjakandrina zay fa ny distrika Manjakandrina tompoko amin'ny akapobeny zany dia hoan'ny pakany hoan'ny payazy dia misy ny atao hoe avaratra de misy ny atao hoe atsimo zany de raha miresaka zany isika ny hoe distrikan'ny Manjakandrina raha iny avaratra iny zany no resahana dia misy commune maromaro zany eo de sitsika kokoa manokana fiarabana manokana ho an'ny ireo distrika maromaro anisan'izany ohatra hoe ny Ambatomena Mananara, Satabe, Ambotrolo Mahitsy, Ambohibo Sud, Ampameva, Andrepamaky, Kazondandy, Ambotseheno, Antsahalalina zany zany de any amin'ny distrika Manjakandrina zany misy metrehitra mantsy hoe zany ve tsy efa any Antsorobe sasany mbola ao anatin'ny distrika Manjakandrina zany fa any amin'ny faritra avatra de ometsika fiarabana manokana zany ireo ny tonontononona teo ireo satria dia iresaka Manjakandrina sy vaky ny adina indray isika amin'ny alalan'ny filohan'ny tanora tiako Madagasikara Manjakandrina izany tsy iza fa namatsika Randreparany Jean Bosco miarabanao Randreparany Jean Bosco izay filohan'ny jeune team Manjakandrina Ndawary miarabanao namana Rina de miarabanareo mpijery fahita lavitra na eto Madagasikara na ny ivelany de mipeno radio koa de mipeno radio eny ary iresaka sika maromaro ny zavatra horesahana raha vao miresaka sika hoe Ambotrolo Mahitsy ambolo moa zany efa talata ny volonondry talata ny volonondry de resaka autoroute no an-tsain'ny olona manahirana be izy ty am'izao fotoana zao ary miteraka zavatra maro satria
misy fiatraikany any amin'ny asa-piarininy isa-tokantrano any amin'ireny toerana voakasika ireny amin'ny hoe fanotofana tambary sinsisy aizany vola sinsisy inona ny situation inona ny zava-misy amin'izao fotoan'izao dia tonga de zay no apetraka aminao zany randreparan'ny Jean Bosco filohan'ny tanora team Manjakandriana mbola resaka jeune team tsika rehefa avy eo fa aloha aloha resahantsika kely zay raha mampiavaka anareo zay amin'izao fotoan'izao. Ya resaka autoroute zany izay natomboka eo ambolo commune Talatany Vonondry ary mandalo eo amin'ny commune Ambohitrolo Mahitsy. Ny zavatra misy zao amin'izao tambary totofana volan'ny tantsaha tsy naray volan'ny tantsaha nefa ny tambary totofana vary efa maitso raha hitatsika reny de efa tena maitso ny vary ary fiteraka raha amin'izao raha ny tokony izy nefa de totofana fotsiny tsy amin'ny antony ny vola hatramin'izao mbola tsy voaraindreo tantsaha reo ka dia inona ny zava-misy tena mampalahelo reo tantsaha reo tsy ireo lalana totofana tambary totofana ihany fa misy ihany koa reo tambary izay manodidina ny autoroute izay tototry ny atsanga zay moa fiteny any aminay ambanivohitra tototry ny atsanga raha mipotaka ny any ambony tototry ny rano satria le lalana zay ny totofana de tsisy bizy lalan-drano manapaka fa dia oentin'ny rano le lalana ny totofana iny de tototra daholo ny tambary manodidina tsy ireo tantsaha voakasika ny hoe fantorana autoroute ihany no tena mijaly fa ireo tambary manodidina n'le autoroute ihany koa dia potika ny vary tsy afaka mikarakara ny tambary ny tantsaha satria dia potika tanteraka noho ny fanamboarana ny autoroute. Ono tamin'ny vao andeha io resaka tetikasa io na projet moa tsy efa nisy hoe resaka ny fanaovana tamin'ny mponina teny sinsisa sa vadika le izy rehefa avy eo ahoana ny fipetrany? Ny fipetrany zany de hoe asiana autoroute mandala aty amin'ny commune anareo ary misy tombontsoa ho an'ny commune zay ny resahana taminay tantsaha ny zavatra misy anefa ny ndraisina ny anarana hoe omena vola sandan'le tambary nototofana sy tamboly nototofana de nisy nitrongisana ihany koa nisy nitrongisana hatramin'izao nefa ny mbola tsy nisy volana ariary voaraindreo tantsaha reo. Ona tonga de ohatrany hoe resa-bola zany no naroso kanefa raha ny fanadiadinay zany sy ny hoe mba resaka karohana tany toerana tany de hoe misy ane tamin'ireo tantsaha zany sy manana tambary sy tany eny tsy resy lahatra am'izay resa-bola fa mety manana eritreritry izy hoe zay na vola ohatrinona lay alanja sy lay valeur ny tambary sy ny tanyrazanay tsy atakalonay an'izay volanina ohatrinona ary ato nefa zany le manao an'le projet tonga de hoe vola foana de ahoana ny fipetraka zay ary raha tsy toy izy efa nisy maty tao narary fosana ninona ohatran'izany? Ya efa nisy maty satria tambary zay voaketsa de totofana ary noho ny aretim-pona azo an'le ramatoa de namony eny izy zavatra misy anefany reo olondreo zany tsy nanaiky ny anotofana ny tambary fa hoe baiky midina avy amin'ny mpitondra fanjakana tsy maintsy amboarina lalana zany de tsy maintsy ary manaiky tsy fidina noho indray nefa reo tantsaha reo sasany moa tsy manaiky mihitsy ny hoe totofana an'le tambary nefa forcena zany tsy maintsy totofana an'le tambary lalana amin'izao raha zany autoroute zany tokony lalana migodana lalana mahitsy nefa ny amin'izao fotoana zao de lalana miolakolaka no hitany raha afaka midina any ny mpitondra ny mpanara-maso hoe ahoana ny resaka lalana miolakolaka zay manentsika an'izay tambary fotsiny no totofana autoroute miolakolaka zany autoroute miolakolaka zany ve natao hoe autoroute any an-dafy any mahitsy be ary mifankahita ny hoe fankalavitra de mifankahita lalana miolakolaka ny any amin'izao fotoana zao de samy ve ny autoroute samy ve ny tantsaha efa tsy manahanina hoanina mponina any ambanivohitra 700 tantsaha daholo hoe velona amin'ny resaka fambolena sy fiompiana tambariny tantsaha sy tambolin'ny tantsaha totofana vola tsy azon'ny tantsaha
tena nona ny tantsamo zao a ary tena kery tsisy nafaka atao nefa dia zay zany le zavatra misy. Zay ny zavatra misy maro moa ny fanontaniana sy fanamarena mipetraka manoloana zany toejavatra zany aiza ny mpiaro ny zon'olombelona, aiza ny mpiaro ny tontolo iainana, aiza daholo zany a manoloana ny tony zava-misy any Ambohitrolo Mahitsy sy Talatavy sy Ambolo itony eo zany ny fanjakana hoe tia ny tetikasa de atao ty nitrosana vola tarisy tatsisy tary entreprise egyptianina nanao ny aza tonga de avy any tonga de atao ty a le olona nefa eny toerana mba manan'izay heviny ihany koa izy a sy ny sisa sy ny sisa eo indrindra eo am'le hoe fifampienona any mihitsy ve zany ny tena tsisy sa hoe sa moana ny manoloana ny tiraraha ty ary ahoana ny mety toy an'io raha zao mifandehany raha zao mifandehany aloha de mety trotra reo tantsara eo satria efa nisy ny fitarainana ataon'ireo tantsara eo hoe rehefa tena tsy maintsy fitofanareo tambary de ome volanay tantsaha sy voakasika izay mbola tsisy nahazo nefa vola hatram'izao mbola tsy nisy nahazo vola ary io misy ihany koa vola tsy azo ny tambary totofana vola tsy azo ny tambary totofana misy ihany koa ireo tsy voakasika ny autoroute nefa am'izao fotoana zao a de mivily ndray hoe aty ndray lalana vily ndray le trajet zany vily ndray zany le trajet hoe aty ndray lalana atao manaraka losa ndray le lalana nefa tokony hoe amaky tendrombohitra zany ve anao autoroute zany mila étude mila ingénieur hoe manana hoe ezavy ny tokony lalana io ny lalana atao de io de tsy miovova amin'io tianareo tenena zany hoe misy resaka kely tsy mba mamindro ao anatin'le izy tena zay misy resaka ohatran'izay ny zava-misy nefa de tena io ahoana raha mety hotoy an'ity raharaha ty manoloana an'izao zavatra toy an'izany de hoe miandry an'ireo takalon'ireo tantsaha hatramin'ny oviana ary ny zava-misy anefany a hatramin'izao aloha mbola tsisy mpitondra fanjakana hoe namaly hoe efoavo ny vola tamin'ny janvier efa farany teny janvier fa tapitra ny janvier de février rapitso da février rapitso tamin'ny vao nanomboka ny lalana ny président Rajoelina ny teny hoe afaka ray volana tokony voarainy tantsaha ireo vidin'ireo tambary notofan'ireo tokony oviana zany tokony tamin'ny tapaka ny janvier nefa voaray zany ny farafatarana zao nefa farana ny janvier araky ny teniny farana ny janvier mbola tsisy vola na ariary ary voarain'ireo tantsara eo ka maninonareo tsy miteny any aminy hoe zao ny teneninao président efa nisy ny fitaraina zavatra miseho any ambadika efa nisy zany ny fitarainana nalefa tamin'ireo tompon'andraikitra de ny zavatra nylazain'ny tompon'andraikitra hoe efa voarainy anaranareo a ary efa hojerena nefa hatramin'izao a de miandry ny ambaty be voky izay aka président Rajoelina ozy nareo ny teny hoe afaka ray volana de voaray ny vola tonga riny de hoe efa voaray ny anaranareo de vola ny tadiavin'le olona zany satria efa nisy daty napetraka de efa zay ny zavatra misy nefany a nisy ny daty napetraka hatramin'izao mbola tsy voaray an'ireo tantsara eo ny vola zany mampalahelo nefany vola tsy voaray ny vary tototra tambolo nefa le vary tokony efa hiakatra ny vary efa tokony hiteraka am'izao de hiakatra volana avril volana mai vary nefa tototra manodidina ny tambary rehetra manodidina ny autoroute ihany koa tototra ny fotaka ihany koa ny vary fanadiadiana natao ihany zay moa mpanao gazety manadiady nyrehetrarehetra any amin'le hoe velaran-tany voatototra fomba filaza azy any aminareo moa de hoe ketsa misy hoe ketsa 100 sy ny sisa mety eo amin'ny ataontsika hoe ketsa fireo zany no tratran'izy ity zany am'izao fotoana zao raha ny voatototra aloha hatreto hatramin'ny androany hatramin'ny anio raha ny voatototra aloha zany am'izao a de faritra izavy tombanana eo amin'ny efa ny saky hektara any tambary voatototra am'izao efa mana hektarany efa amina hektara zany tsy azo revesana am'le hoe zao ketsa misy matsy ny olona manana hoe ketsapolo misy ny olona manana ketsana 20 misy ny olona manana ketsana 50 vavy ohatran'izay zany vidina tambary ketsan-drery nefa ny any am'izao fotoana zao a dia 10 hetsy sy ray tapitrisa ariary ninona zay vidin'ny tambary ketsan-drery zany ketsaray raha hoe 10 hetsy olona manana ray tapitrisa 10 hetsy sy ray tapitrisa ariary raha olona manana ketsafolo izy zany a de tokony hahazo vola
50 tapitrisy ariary raha olona manana kitsa zato izy a tokony azo vola 50 tapitrisy ariary nefa nytenen'ireo tompona ndraikitra amin'ny autoroute zany hoe arakarak' zay zavatra volenao ny tambary io a ny vola ho azonao raha mangazo ny volenao amin'ny tantsaha de vidina mangazo no omena izay le izy zay zany ny zavatra mbolenao zany ny vola omena zay raha vomanga de arakarak' iny de le vidiny io nefa le vidiny heritaona eo ambony tambary eo no omeny mety ho azy hatramin'izao raha moa tsisy na ariary ary de ahoana zany reo olona mamboly io ny tena fivelomany amataonany avy dadabeany hatramin'ny zareo hatramin'ny zafikely mbola ho avy ny taranaka teariny de ho aiza zany reo taranaka teariny reo a rehefa hototofana ny tambary nefa mivola tsy azo zay ny zavatra tena mampalahelo ety amin'ny commune Talatany Vonondry sy Ambotrolomaintsy manahirana be zany zavatra zany io moa elantsika amin'le hoe onoono hoe ozy rianina hoe zao ny teny endriana de ry zareo eny toerana mihitsy no tonga aty amin'ny teniny mahazo azy any sy ny alahelo de mba misy mieny ve le alahelo sa ahoana io zany zao ny teniny fitondram-panjakana hoe alolo apakana sisiny kely ny resaka fotodrafitrasa fa ifatoka atao amin'ny sosialim-bahoaka ka ifatoka amin'ny sosialim-bahoaka sa ve hoe nahazo an'le vola tany a Senegal tany Afrika indray le ohatriny ny tapitrisa 500 tapitrisa 500 millions de dollars mahery avy amin'ny bady sy ny fida de hoe io ndray zany fa hoe ty misy vola de hoe ifatoka amin'ny sosialim-bahoaka fa apakakana sisiny kely le resaka fotodrafitrasa efa resaka lavabe teo a de zany ndray ve zany le ho atao zany sa hoe ahoana tsy fantatra tsoa zany ty le politika ampiarina eto amin'ny fireneny ty efa nisy ny UEM nisy PEM ny solombavam-bahoaka mandany teti-bola irinivony antemimera-pirenena de aiza am'izany zany le izy fa mandeha de eny ampanidinana eny de hoe aloaloha ty apakana sisiny kely fa ity indray aloha fa nga izy ty vitana resaka taitaitra sy fihetsem-po zay le manahirana ny eria Talatany Volonondry Ambolo Ambotrolomaintsy zany zao de fa sahirana ny olona tena sahirana ary miaitra amin'ny fiainana tokantrano inona ny fiatraikany eo amin'ny fiainana isa tokantrano am'izao tonga de fiainana fiatraika amin'ny vatana Sambosco randreparana fiatraika amin'ny vatana aloha zao a tambary ho an'izay manana tany voatototra sy voatrongy ho an'izay manana tambary voatototra sy voatrongy a reny ny ambolen'ny olona hoe fiveloman'ny olona amin'izao fahavaratra zao nefa nyle tambary totofana tsisy ninina afaka ataon'le olona zao ny ambany vohatra ny Ambotrolo mihitsy a amin'izao fotoana zao tena mangazo heritaona vomanga efa-bolana ara de efa misy mangalatra amin'ny andro ala satria tsy fandripalemana zany mbola kadohany keo nona ny olona kereny olona tsy hita nefa zay atao amin'ny vahoaka tsisy mpitondra mijery aloha hoe inona zany ny fiatraikany tam'le fanotorana ny tambary tety anivon'ny commune Ambotrolo mihitsy tsisy fiatraikany mihitsy zany hoe tokony mba ampindreo vahoaka reo mena asa hafo reo a satria ny tambary zay mivoleny amelomana ny vady aman-janany ara de nytotofanao tsy nahazo vola sady tsy nahazo vola tsisy ninona taony zany fa ny zavatra taon'olona tsena de mangalatra lasa mitombo ho azy ny alatra lasa mitompony tsy fandripalemana noho n'izay fiatraikan'izay zany zay ny zava-misy lojika be zany tsy misy hoe zavatra hoe tonga ho azy fa lojika be ny fiarina ny asa fiarina ny tambary tsy azo ampiasaina ntsony ny vola nefa tsy misy de inona ary no ataony eo mararina zanany de tsy maintsy tsapona de lasa izy mangalatra lojika be zany fa hoe nahazo zezika sy masom-bolo ony ny tao Talatany Volonondry fa Ambotrolo mahitsy tsy nahazo de hoe nahazo camion zany bac ordure sins inona daholo zany nefa nareo mifanakaiky eo inona mifetraika azy zany de zay ny zavatra mpamahagaga anahy tonga tany ianao président izy io aloha président Rajoelina tonga tany ianao sady nampanantenany hoe ray volana farafahelany a omena andreo vidina tambarindreo tantsaha name masom-bola ianao a ho an'ny commune Talatany Volonondry name fiara ianao name bac ordure ianao a efa any le fiara zany efa any fa maninona ny commune Ambotrolo mihitsy izay andalovany autoroute ary anisa mitondra faisana koa satria de betsaka koa reo tambary eo amin'ny commune Ambotrolo mihitsy a no tototra
maninona no tsy jerenao netanivony komina am'folo mihitsy zay ny de zavatra mahagaky zay ahoana ny tenyresaka hoe zezika sy masomboly sy ny sisy tony ohatrany hoe tapitapoka be sa hoe ahoana atram'izay tsy isy avy eo misy tapoka de ohatrany tsipitsipi-kely sa hoe ahoana mavita taona sisy ahoana ny toyany zay ny zavatra misy zezika sy masomboly ny tambary ara totofanao a de atao inona zany le zezika sy masomboly defa nytambary aratotofana ny zavatra tokony atao de hoe inona ny azana ampinandreo vahoaka izay tototra ny tambary fa tsy fanomezana zezika sy masomboly a izay zavatra kely nefa ny vahoaka andalovan'le toerana vahoaka amina rivony zavatra kely nomenao eny ary mazava zay fa miresaka ihany tsika nzay satria efa miresaka sosialim-bahoaka sosialy ny tatsaha ny akamarony malagasy mamboly ny malagasy nefa 700 ny kapoka ny vary any ambotrolo mahitsy marina ve zany tena marina zany nefa ambotrolo mihitsy de anisan'ny tena hoe mamokatra vary fa maninona ny oatra zany le izy akoatra ny tongolo sy ny petit pois zay mampalaza ny ambotrolo mihitsy de anisan'ny tena mamatsy ny tsena tarata ny volinondry ary eo mifampiankin'ireo nefa ny zavatra misy am'izao a miakatra ny vary tsy ambotrolo mihitsy rery moa fa manerana ny distrika manerana Madagasikara miakatra ny vary noho ny tsy fahaiza mpitatana mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de miakatra ny vary a ny vahoaka mijaly a mandalo ny siklôna tambary ny totofana ny fanampinandreo vahoaka tsisy nefa zao ny vary miakatra de misy ary zao amin'ireo vahoaka zao am'izao fotoana zao a misy tsy mihinam-bary maraina tsy mihinam-bary atandro fa nefa tatsaha any nefa tantsaha any apotony mangazo vomanga sonjo no hanina amin'ny atandro sonjo no hanina amin'ny atandro sonjo no hanina amin'ny atandro de misy le olon'ireo a am'izao hoe mikarama miava vary azavokely zay le hoe mikarama miava vary sy zay zany fiveloman'ny olona rehefa fahavaratra na ray mpianakaviana na ray mpianakaviana raha reny mpianakaviana de misy akizy koa ony any tsy mianatra fa lasa miava vary ahoana zany zay ny zava-misy any satria zao na hanina ho an'le ao atokantrano raha tsisy de ataon'ny ray aman-dreny le akizy a lasa andany anao mikarama mba hividianantsika vary hoanina tambary misy manototra tambary nefa misy manototra ny le olona tokony karamaina iava vary ny tambary raha tototra ka inona moa nataony zay ny zavatra misy ny resaka sosialim-bahoaka ihany aloalotsika hifatoka kely amin'io satria le fanjaka mantsy no teny hoe tena hifantoka amin'ny sosialim-bahoaka nefa volana sisa ny isaina de tapitra ny mandany ao amin'ny présidensan'ny république eo zany volana sisa no isaina de tapitra ny fitaom-piasany nefa de hoe sosialim-bahoaka zany no hoe tena hifantoka any fa inona moa zany natao hatramin'izay maty any sy ny sisa resaka sosialim-bahoaka ihany resaka fahasalamana sy ny namany manaona ny momba an'izay aminareo ny eo aminay zany aloha resaka sosialy resaka fahasalamana de misy CSPD ao ndray ao ampitrolo mihitsy a ndray ary antapany andrefana eny amin'ny faritra patrisina fa raha hoe aretina tazotazo tsotsotra zany de vitany eo amin'ny toerana fa raha hoe aretina somary gravy a de tsy vitany eo amin'ny toerana ary hoentina miakatra aty-Antananarivo zany vao vita ny resaka lalana akoatra ny autoroute ny resantsika teo a le lalana le ny resaka lalana de tena potika ny lalana anivon'ny commune Ampifolo mihitsy ohatra mihitsy tena tapaka lalana ohatrany hoe lalana vao Ambohibe Masandro mepita Ampifolo mihitsy zao de tapaka na moto ara tsy afaka fa bataina nefa iny tena ampiasain'ny olona mihitsy iny ampiasain'ny olona isan'andro nisy fotoana moa tamin'ny heritaona tamin'ny taona tena tapaka mihitsy ny tetezana de amin'ny hoe zanaky ny commune anay amin'ny hoe mpanao asa soanay de mangataka reo fokon'olona hoe mboamboary itetezana io de namboarina zay le manampy indray a no toerin'ny sakanan'ny mpitondra ao toerana hoe tsy aza atao io a fa foto-dravitra asa-panjakana nefa mifanjakana tsy anao de andrasana fotsiny eo de ohatran'izay ny zavatra misy so de le ma hoe mamofopofona ravalimana na am'le hoe tiako Madagasikara no aloha tonga de itsina ohatr'izay nareo zany ny mahatonga an'izany sangatsakana zany sara hoe asa raha mpanao na fitondrana manao an'io
na tsy mifanjakana vatana de mety ho afaka atao ahoana ny mety fanazavanareo zay mety mitombona ve zany sa tsy mitombona ihany ko mba fomba fijery avy aty ivelany mety mitombona aloha nefa ny fampandrosoana zany fampandrosoana ny indrindra ny any anivon'ny commune anivon'ny fokotany a rehefa tia ampandroso tsy mijery atoko politika fa io misy olona vonina ampandroso de tokony raisina tanana fa na izy io na izy fa hoe am'izay ngamba hoe salana zao hoe tarika ny tiako Madagasikara amin'iny district iny amin'iny commune iny tonga de le olona de le olona zany jerenao hoe ohatra ny hafahafa ty fa aloha tsy avela anao asasoa aloha tsy avela nefa nareo zany tena manao an'le asa amin'ny fo madio zay zany de tena manao an'ny asa amin'ny fo madio fa nikentinareo tim de zay mety tsy zakany zao ny anivon'ny commune Ampitolo mihitsy mandeha ny resaka barea zao malaza be ary afa-mataonany nanohana ny baolina kitra tao amin'ny commune Ampitolo mihitsy na de nisy ary ny sakatsakana de reo tanora reo mihitsy no miteny amiko hoe mila anao zay Bosco mio fitaovana zay amboary ny terrainay de za mio fitaovana ho an'ireo fokotany rehetra manerana ny commune manamboatra ny terrain nefa misy fotoana sakana an'ireo mpitondra fanjakana eo atoerana nefa ianao efa tsy ianao mantsy latsaka be ny tanàna fa tsy lany moa za mbola resaka hafa hoe tena tsy lany marina ve zany izy nanodina vatsa ahoana fa zay aloha tsy lany ianao fa na tsy lany ary ianao de mbola nanao an'le asa fanao ihany satria zay ny tariketra ny tiako Madagasikara miasa fa tsy miresaka fotsiny sinsisa de nahoana nefa mbola sakatsakanina ihany nefa ny ianao rehefa tsy lany zay mihitsy ny zavatra misy tany latsaka be ny tanàna lany za fa navadika zareo ny vata efa nisy moa mipirofo sy mifitarainana nataonay rahaty amin'ny ambaratoka ambony nanaraka nanaraka procédure zay nitoronareo zany nitory zay fa niteneniny taty amin'ny ambony de hoe tory fanjakana ny nareo hoe miady amin'ny fanjakana ny nareo hoe zay ny zavatra misy ary ny tanjona moa de hoe ny fampandrosoana indrindra eo anivon'ny commune Ampitolo mihitsy eto anivon'ny district Manjakandriana de ny fampandrosoana na tsy lany be ny tanàna raha de vonina ny ampandrosany anivon'ny commune amin'ny resaka fanampiana resaka fanatanjahantena nefa mbola tratrany sakatsakana mbola tratrany sakatsakana ohatra ny président Ravalomanana ihany zany filoha teo aloha izy nefa mbola sakatsakana izy mandeha mitety faritany izy mbola sakatsakana de ohatran'izay koa hatrany amin'ny commune io sakana io fa tsy aty anivony aty ohatra hoe président Ravalomanana zao mandeha tany Dego inona ny sakanana le tany Atsirabe de tsy navela le ngabary de zavatra ohatran'ireny tsy mety zay manao fanampiana tsy maintsy miatrika tsy maintsy tsy maintsy mandroso ihany zay manao fanampiana direct an'ireo tanora reo de nefa sakanana zany ny zava-misy any aminay eny araka manoloana zany rehetrarehetra zany ny ianao mantsy filohan'ny jeune team Manjakandriana de filohan'ny com team Ambotrolo mahitsy le bebe any zany andraikitra ao zany minona ary ny andraikitry ny jeune team manoloana ny ty hoe raha-pirenena sy ny rehetrarehetra ty nareo anisan'le niofina tao Belera de vita le tao Belera de nandeha terrain nareo de inona ny natao nanaona fetraika ny sisa 31 janvier raha nitapitra le resaka le any amin'ny lisy-pifidianana sisa inona ny vokatra treto nareo le avo nofanana tao Belera nisy le fampihofanana tao Belera tao ianao tao zay ary nandray anjara ary nitondra tanora maro niofana tao efa vita zay ary talohan'izay de efa nisy mifanentanana ny olom-pirenena talohan'ny fiofanana tao Belera zany de efa nisy mifanentanana ny olom-pirenena isaky ny fokotany isaky ny commune mandrafitra ny district Manjakandriana hoe entanina amin'inona entanina hoe mandraisa anjara midira ao anaty lisy-pifidianana dana misoratra anarana dana misoratra anarana indrina aza mitaredretra zay ary sorana manokana ny indrindra ny sefy-pokotany eo amin'ny commune Ampitolo mihitsy zao commune Sadabe de ny sefy-pokotany mihitsy manentana an'ireo tsirairay ireo olom-pirenena zany mba hiditra ao anaty lisy-pifidianana zay aloha zany de mba mahafinaritra eto amin'ny district Manjakandriana mba hoe reo misy ireo sefy-pokotany mihitsiny no manentana an'ireo olondreo mba hisoratra ao anaty lisy-pifidianana ary zay tanora team manko koa dia efa nanentana tao anivon'ny mpikambana aloha mpikambana zay ny team de ireo mpikambana ireo indray nampiofanina nomenatra kefa de ireo indray nitety isaky ny fokotany nitety isaky ny commune
mampiatra le zavatra ny anarana teny abelera zany. Zao mantsy midadasika ihany le manjakandrina na ny atsimo na ny avaratra zany ianao zany zao comtim ao ambotrolo mahitsy nde ho raisiko indray zay comtim commune zany any ambotrolo mahitsy de ianao lehibe an'ny comtim ao a misy fokotany firy zao raha ambotrolo mahitsy fotsiny ataontsika hoe eo amin'ny firy eo a tena tonga anareo tsirairay ve ny any amin'ny isam-pokotany any satria raha nyrafitra man zao de commune de fokotany eo commune ampisolomihitsy manahoana ny organisation misy fokotany roapolo ary eo velaran-tany commune ampisolomihitsy tena midadasika misy amina kilometra maro mandeha tongotra ianao adiny roa adiny telo vao tonga any amin'ny fokotany ray aty amin'ny farany andrefana zao a aty amin'ny fokotany avaratram-bolo mibotra kely ampahatrisy na Arimandroa ary misy fotoana talohany an'ireny zany de efa mandeha mitety zay mpikambana tety an'ireo fokotany reo manao mameno fiche d'adhésion manao redénomisation ary ny taonan'ireo olon'ireo a hiditra ao anaty lisy-pifidianana zay zany ny fanentanana nataon'ny tiako Madagasikara teo anivon'ny commune Ampitrolo mahitsy. Mazava zay de iny zany zao tsika nio raika amin'ny telopolo janoary hoe tapitra hono ny zay hono moa zany fa zay ny tenen'ny tompona andraikitra hoe tapitra am'ty an'io ty zany hoe fisoratana anarana amin'ny any amin'ny le resaka lisy-pifidianana tsy mijanona treo nefa ny raharaha amin'ty raharaha-pifidianana ty fa mbola mitohy ina indray ny andraikitra miandry ary raha raisitsika ny aminy hoe jeune team nareo efa nahazo fiofanana ihany keo ny andraikitra miandry mandra-patonga any amin'ny valiny fifidianana any amin'ny tsy fantatra hoe rovina no zany fa calendrier moa zany ny andraikitra indray loha zany amin'ny hoe jeune team mpikambana ao anivon'ny tiako Madagasikara so de hoe tapitra an'io ny fisoratana anarana de hitsotsotra any ohatra zany tsy zay mihitsiny fa vao mainka ary zay hetsika ary anao amin'ity volana masa ho avy eo de hetsika zao ny jeune team hita anivon'ny distrika Manjakandriana isy ny feonambean'ny jeune team izay andraisana toromarika hoe minoa sa mijoroa zay moa zany nampiarana zay fa tsy atao slogan satria zay ny zavatra nampianarin'ny Tantara Varimanana ary mariako etoana fa Manjakandriana zany de anisany mbola tanàna ny dada ary tian'ny Tantara Varimanana 85% fideny dada tao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo zao de 5 isanjato de azon'ny dada daholo ary zany raha mbola nisy zany fa raha tsisy zany mety ataontsika tafatra 5 isanjato afakatra am'izay ary nisy fokotany maromaro ara toa de 100 isanjato de commune ary ho avy zao ty ny fifidianana izay mangataka ny filoha zay filoha Ravalomanana mba hilatsaka ary vonina ny anohana anazy izay tanora tiako Madagasikara izay vahoaka eto Manjakandriana ny vahoaka eto amin'ny commune Ampitrolo mahitsy inona ny tena ataon'izay le hoe etaeta zay sao de manaraka efa fotsiny nareo sao de hoe miteny ny ary any amin'ny tanàna andalovany président Marc Ravalomanana mantsy de hoe mijaly zay vonjeo zay sisy sao de mba mahita an'ireny nareo de hoe iny koa zay fa inona le tena zao ny tena antony tamin'ny fitondrana Ravalomanana nanomboka tamin'ny taona 2 katramin'ny 7 de tena anisan'ny nahazo tombontsoa be teto anivon'ny distrika Manjakandriana isaka ny commune Ampitrolo mihitsy Paneva Sadabe commune rehetrarehetra de tena nahazo tombontsoa inona ohatra le hoe tombontsoa resaka hoe fanampiana tantsaha fanamboarana foto-drafitrasa fanamboarana lalana tetesa ohatran'izany zao ny fanampiana tantsaha resaka fampifanana tantsaha resaka fambolena sy fiompiana reny zao zavatra natao amin'ny filoha zay fanamboarana foto-drafitrasa filoha Ravalomanana tamin'ny andro filoha Ravalomanana fanaovana foto-drafitrasa resaka CG namboarina resaka lycée resaka pompy mamatsany rano manerana tamin'ny commune reny nataon'ny président Ravalomanana daholo nisy ny le association natsangana momban'ny resaka tantsaha tamin'ny resaka
ino misy teo resaka fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ireo mpamboly rehetra ampiofany reo tanytsara eo a de mihina masom-boly a mihina fitaovana de mena ampina mihitsy zany fa tamty fitondranyteny tena tsisy ninina tsisy fanampiana fa tena tsaron'ny vahoaka ny am'tiny to hoe misy an'ireny hoe vatsitsindry hoe tositosika tsy fantako zao de karazana vatsitsindry zany to mbola tsy nahazan'zany ampitrolo mahitsy hoe teo amin'ny commune ampitrolo mihitsy fotsy mbola tsy nahazan'zany vatsitsindry zany na vary mora ary mbola tsy nisy zany mbola tsy hita vahoaka tany vary keo amin'io hoe avany velany sy ny sisa nefa ny tsika eto manana vary mampiavaka atsika toy zao ary le tena hoe etaeta-po de ny resaka tokotiko Madagasikara aloha zany mila mafiso kely a ho an'ny vahoaka Manjakandriana ho an'ny vahoaka Nampitrolo mihitsy tsika tamin'ny andro amin'ny Filora Valemany de tena nahazo fanampiana isaky ny commune ary tamin'ity andro tamin'ity fitondrana ity de natao akilabao satria tsy nandany le fitondrana ve de natao akilabao ary ho avy ty ny fifidianana zay fidianana ny filoham-pirenena aloha voalohany indrindra koa manentana atsika mba rahina aloha zany mila am'rahina rehetra mifahame toromarika ty am'le mbola ao anatin'le fikarakarana fifidianana mbola anatin'ny fikarakarana mihitsy ntsika mila am'rahina mandray toromarika ary manaparitaka an'le toromarika de ny tanjona moa de hoe rehefa tonga ny fifidianana de ampandany any président Ravalomanana zay ny tanjona zany zay tanjona moa iny zany mazava zay fa tsika ho azy zao mbola atao anatin'le fikirakirana ny fanomanana ny fifidianana zany amin'ny lafiny maro samihafa le hoe mandray andraikitra ny resaka fampiresahana ny resaka communication ny tena hoe fitetezana isa-tokantrano mihitsy satria misy ny jetima tena mitety tokantrano mihitsy tetonga de mandamina tsara zany zareo de ahoana ny fanomezanareo toky zany ny olona tsy manjakandrina ihany ty resaky ty fa tena hoe manerana Madagasikara ianao moa zany to solo tena fanomezanareo toky tsara zany hoe tena mandeha tsara ny asa isy vokany io mba tsy lasa hoe mba tsy ifindran'ny aretin'ny sasany le mampanonofy famezana toky ho an'ny vahoaka malagasy zany tamin'ny andron'ny Filomaraka Ravalomanana ny tena hoe nandroso Madagasikara niakatra ny PIB am'izao fotoana zao nefa de tena fadimy farany amin'ny resaka fahantrana malagasy ary sahitsika mijoro sahitsika mandray andraikitra manantsika tanjona ary aza matahotra aza ampitahorindreo olona rehetra reo hoe io ny tsy ho lany zany io ny zao rehefa anatin'isy mpifidianana antsika tonga ny fifidianana de maneno safiditsikitsika aza manaiky ampitahorina zany tsika rehefa ho avy ny fifidianana rehefa tonga ny fifidianana misy matsiny zao zavatra eny rehetra eny zao hoe na ifidy ane zay na tsy ifidy de fa ifoana lany eo de za moa manazava hoe tsisy an'izany tsony am'ty ary resaka doublon zany de tena hojerena manokana mihitsy mila manara-maso mihitsy ntsika indrindrandrindra anivon'ny fokotany anivon'ny brodevote eny mila manara-maso alohan'ny fifidianana mandritra ny fifidianana ary eo aorianany fifidianana indrindra isika tima izay ampandany any Filoha Marc Ravalomanana oloa inavy ny endrikendrika ararotika eto mantsy ianao inavy ny endrikendrika fanotokotonana marina hoe nisy fitorinana ataon'ny tiko Madagasikara tany amin'ny ACC ino moa zany efa nahita hoe zao mivalan'ny fitsarana tany zao ny didi-pitsarana avoaka tsy any ty tsiko resahana fa hoe inona ny tena endrika nisehony tsy fahalavorariana fanotokotonana tany aminareo tany tam'ireny mba afahana zany tsy ho tratrana zany intsony amin'ity indray mitoraka ity tany amin'ny fahatra hafa mantsy nisy ohatra hoe mbola tsy tonga akory ny fitaom-pifidianana de ohatra misy mandrahona misy pression rahanina ny lany eo de zao ny azo anareo nisy olona tonga teto ny tantaran'zany
de ao indray sasany misy hoe anarana verina re moa zany efa fandre matetika anarana verina maty mbola hitany anaty lisym-pifidianana sinsisa fa raha nytany aminareo inona ny endrikendrika hoe tsy fahalavorariana ka anapahana hevitra andraisana ndraikitra mba tsy verenana am'izany intsony satria hoe efa tena hoe fay ny tany aminay zao taonivony distrikany Manjakandriana tsaray ma tsy mahalala an'izay mba hiatrehana n'le ho avy taony commune Ambatomanga ary tamin'le fenambeany zay nyty mafarany teo de nisy olo tena ny ponina misy joro vavolombelona ary nitondra pirofo zao hoe inona ny tenenina misy olona tsy tonga mifidy nefa nysoratana hoe tonga ary sonian'olona ray be da be hatrany ambony ka hatrany ambany tena nisy zany tena nisy zany ary nentin'le olona tena belera mihitsiny hoe tia pirofo fomba fangalaram-bato tamin'ny fifidianana teo zay zany zao ny zavatra misy de zany zao fahita zao zany zay zao fahita zay ary am'izao zany ho avy ty ny fifidianana filopirenena voalohany aloha mila raha maso zany eo anivony fokotany hoe reto avy nisy ampifidy mila raha masondreo vahoaka hoe voasoratra anaty lisym-pifidianana ve za sa tsy voasoratra ary reto fianakaviana efa maty reto ve mbola voasoratra eo sa tsy voasoratra misy masiny lasa hoe mpifidy matotoa zay ny nalaza be tamin'ny fifidianana valambe folo sy roa arivo olona fa efa maty mbola mifidy ihany zay zany mila raha maso tsara misy resaka fantôme resaka fantôme zany zay ny zavatra nisy de zay mila raha maso tsara isaky ny biro-pifidianana rehefa tonga zany olombelona tsy mifidy fa ny fantôme andrena zay ny zala mifidy zay ny zavatra misy eny ary amaraparantsika raha andreaparany Jean Bosco zay tsy hivina moa izy fa filohan'ny distim any Manjakandriana izany zay comtim ao Ambotrolo Mahitsy de filohan'ny jeune team ao Manjakandriana zay le izy eny ary amaraparanantsika azy inona no hoentinao zany ho amafisana tamin'izay resaka nataontsika zay ny resaka hoe fanotofana tambary sosialim-bahoaka any Manjakandriana fiatrehana fifidianana ndra raha tokantranon'ny team sy ny sisa anao sehatra ary ho an'ny vahoaka malagasy ho avy aloha ty ny fifidianana rehefa tafiditra anaty lisym-pifidianana tsika de zoatsika mifidy rehefa tonga ny fifidianana dia tongava mifidy efaony adidinao ary aza matahotra andro ny fifidianana ty taona 3 ty ary aza matahotra minoa sahia mijoro zay ny foto-kevitra hijoroantsika aza matahotra ary mangataka am'ireo mpitondra fanjakan'ireo mba jereo manokana reo tantsaha zay ny totofana ny tambarin'izy ireo zay mahatratra amina hektara jereo manokana reo tantsaha reo fa tena mijaly reo tantsaha reo efa nytotofanareo ny tambary tsy menareo vola reo tantsaha reo tsy menareo fanampiany reo tantsaha reo mangalatra sisa nataon'le tantsaha satria tsisy ny afaka ataony tsy menareo asy reo tantsaha reo ary ho an'ny tiako Madagasikara indrindra etanivon'ny distrika Manjakandriana mbola mafisika ihany fa hoe tsika tia mahita Manjakandriana de nisan'ny tena nanoana ny président Ravalomanana ary isan'ny tena hoe nahazo fanampiana tamin'ny fitondran'ny président Ravalomanana ho avy ty ny fifidianana ho averintsika eo amin'ny fitondrana izy mba higokany maminy zany hoe fanampiana isaky ny commune zany indray tsika fa amin'izao fotoana zao de atao kilabao tsika etanivon'ny distrika Manjakandriana koa ho avy ny fifidianana rehefa tafiditra anaty lisym-pifidianana ho avy ny fifidianana de mandraisa anjara efaony adidinao zay mba fanentanana fanarahamaso ny fifidianana zay mba fanentanana ho an'ny vahoaka satria fanirinany hoe président Marc Ravalomanana ny io verina amin'ny toerana amin'ny mahafiloam-pirenena azy fanirinany maro zay fa le fanarahamaso mba hahafahan'izay ho tonga zay mila raha maso zany isaky ny amin'ny tsipriany voty voamiainga eo amin'ny tonga ny fifidianana voamiainga eo amin'ny bureau de vote
hatrany amin'ny commune hatrany amin'ny district mila fanaraha maso daholo zany fa tsy hoe lany fotsiny teto amin'ity prote voty de zay de lasa de tsotsotrany de hoe efa mety io fa andeha anjono zay de anjony zay de nandalana any am'izay de avadikitra reo aveo anenina 5 taona ho sahirana eo ndray tsika 5 taona manaraka fa zay mila raha maso tsara ny fifidianana eny ary isoratsika randreparany Jean Bosco zay tsy ivina ihany moa zany fa manana andraikitra lehibe mihitsy izy satria filohan'ny jeune team ao Manjakandriana zay dia filohan'ny com team ao Ambotrolo Mahitsy dia isorana ianao zany ny vahiny teto nandray anjara tamin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia mirariso ny any Manjakandriana rehetrarehetra ny vaky ny adina rehetrarehetra iny tsy misy anavahana dia omendalana ianao ary eny ary isorana ianao mito ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada efa tonga amin'ny fotoana famaraparana antsika mbola manana minitra vitsivitsy ihany aloha sika hitondrana famakafakana maro lafy amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ty fiainam-bahoaka fiainam-pirenena de fa maro ny zavatra nytenenina teo teny efa maro fa ao anatin'ireny no mandeha mihitsy zany ny fisainan'ny olona mandeha zany ny fandinian'ny isa-tokantrano ny olom-pirenena ary raha vao atao hoe manao fietsika ny ao anivon'ny fitondram-panjakana izy moa manana an'izay eritreriny ihany mety hoe manana an'izay programany ihany izy sy ny fomba fahitany ny fampandrosoana eto amin'ity firenena ity anazy zay andrareo anivon'ny mpitondra fanjakana zay fa ny vahoaka malagasy zany ety ivelany ety zany hoe ivelan'ny fitondrana zay ampiarana zay zany amafisina anjara zay ampiarany fanjakana n'ilay politikany ny vahoaka malagasy de eo no sanganehana izany vahoaka malagasy izany ny vahoaka malagasy tompoko no ampiarana ny politika mpanjakana na hoe politika mpampandrosoana hoentiny avany amin'ny fahefana mpanatateraka any izy moa mpanatateraka ny ao amin'ny présidence ny republika sy ny ato amin'ny fiadidinany primature zany reo fahefana mpanatateraka reo na ny exécutif ka rehefa anatateraka asy reo zany de miatraika any amin'ilay vahoaka malagasy de zao le izy ny teny moa zany ny Pasteur Azaka tao anatin'le toriteny mbola tsy hevitsika kely any zay le teny Atsonjombe io tam'le resaka FJKM ny teny izy hoe fidina lafo izy ny alabato marina zany tsisy adevitra fa marina zany ary izy keo moa zany niainga tamin'ny teny tao anatin'ny baiboly izy moa ny discuter hoe adevitra amin'ny hoe resaka baiboly raha mbola hoe resaka kristianina zany fa hoe marina zany zay fa raha jerentsika zany ny fiainam-pirenena de hita ihany koa hoe tena fidin-dafo ny fanaovana erreur na ny fanaovana fahadisoana eo amin'ny fitantanana ny firenena averitsika andrem-pandeha fidin-dafo ny fanaovana erreur eo amin'ny fitantanana ny firenena le erreur amin'io mbola misy manasokajy hoe ty erreur na fahadisoana maivamaivana ty erreur na fahadisoana mbola ataotsika hoe atonotony fa ty erreur tena goavana be fa io na fahadisoana na hoe erreur maivamaivana na tonotony na goavana be de araka ny tenitsika teo hoe ny fiatraikany zany tompoko de any amin'ny vahoaka malagasy atrany zay ny fiatraikany raha diso ny taremarika eo ampelantananao de iny taremarika diso iny no entinao mandray fanapahan-kevitra tompoko dia potika amin'ny fiainam-bahoaka maty amin'ny malagasy ohatra anankiray fotsiny zay raha diso ny taremarika tonga eo ampelantanan'ny mpanapa-kevitra raha diso ny taremarika tonga eo ampelantanan'ny mpanapa-kevitra dia fanapahan-kevitra tsy mifanaraka am'izay tadiavin'ny olona no ataony raha diso ny tatitra tonga any etapiny any satria izao kosa aloha raha ny filoham-pirenenany tsy ahita an'izay ataony any anaty birao rehetrarehetra any tsy possible zany na filoham-pirenena iza na filoham-pirenena iza tsy ahita
izay ataony tompona andraikitra any rehetrarehetra any ambavohatra rehetrarehetra any sinsisa nefa any ambadibadika any a misy tompona andraikitra manaporotra vahoaka ny tena spesialiteany ny tena ataony mampiorooro ny tena ataony fa mety tsy ho fantatry ny ety atapony ety zany dia tatitra diso ny tonga aty ambony ety resaka dokadoka ny tonga aty ambony ety resaka mba tsy tenena hoe misolelaka e zao hoe sinsisa e de resaka mipasipasoka anytany ahoana ny ary mety io ary efa mivokany ny fitenenany efa mivoaka ny fitenenana teo anivony samy mpitondra ao zany ny aminy hoe misy andreo mpiara-miasa reo ihany ny tena atao hoe manipy hoditrakondro any amin'ny faratapiny any aiza moa ny zavatra ty ny andeha misy député lany tamin'ny alalan'ny mpanohana ny fitondrana zany miteny hoe minisitra ranona tokony esorina ianona tokony zao ihana zany ny zavatra misy any matoa zany reny mipotra dikan'izay zany a tsy mirindra mihitsy ilay fitantanana ny firenena ary raha ohatra zany ka toy izao ny mahazo ny malagasy fahoriana toy izao no iaina amin'ny malagasy tena hoe ampilanjaina azo fijaliana tsy zakanintsony ny malagasy dia ny fomba fitantanana no tsy mandeha zay ihany aza miodikodina hoe ka io ohatran'izao ka nisy cyclone na misy cyclone na tsy misy cyclone na coronavirus nisy teto na misy na tsisy dia ny aizan'ny mpitondra ihany no mitondra any amin'ny fahombiazana fa tsy manilika ny zavatra misy eto mantsy de hoe manilika raha vao misy ny zavatra tsy mety raha vao menimenina le olona memiakatra ny atao hoe fimenimenomana sy ny fitarainana sy ny alahelo sy ny ranomaso de mba tonga any etapiny any le izy de mikoropaka any de rehefa mikoropaka izy de inona no ataony aloha aingana aloha ty vonjena aingana aloha andao vonjena aingana aloha de aloha zany tenenareo aloha akisakisaka makamaka sisitosy ary ny resaka fanaovana fotodrafitra fa ifatika amin'ny sosialim-bahoaka zany ny zava-misy eto amin'ny firenena fangany fitondrana firenena ohatran'izany ary raha ohatra ny jereny ny fotoana izay hoe nampaeo amin'ny fitondrana zany ny mpitondra am'izao fotoana zao de atao hoe ny valopolo isanjato mahery ny mpitondra am'izao fotoana zao nefa nitondra teto hoe raha tsy resaka tsisy afa-tsy ny tetezamita ny filoham-pirenena zao fa filohany tetezamita tam'zany de ataovy ny koty 5 taona iny le hoe tetezamitatra eritreretina hoe heritaona roa taona fanjindrandrindra teo toko moa savoritaka ihany keo fangaro voraka tao de tsy fantatra ntsony hoe ahoana na ahoana de hoe mbola afahana ihany zany hoe manadio tena hoe ka tsy afaka nanao ininona ne tamin'ireny satria fangaro voraka tao eny ary de hoe ekeny zay fa na zany na tsy zany amin'ny resaka hoe fitantanana firenena everina kosa fa raha hoe tetezamita 5 taona efa mba nananao expérience ihany zany io tsy resaka hoe olona ray fotsiny fa io mantsy ekipa ny fitantanana fa mba misy expérience ihany raha resaka an'izay 5 taona zay de avy eo mbola nampina indray satria mbola ny akamaroan'ny mpitondra tam'zany no mbola am'izao fotoana zao de hoe esorina zany ny avy aty amin'ny président Marc Ravalomanana satria nisy olona ny tao anatin'ny tetezamita ny avy amin'ny président Zafy Albert ny avy amin'ny président Didier Ratsiraka zany tamin'ny tetezamita fa nga zao tetezamita tsony nanomboka tamin'ny 2018 agnaka hatramin'izao 2023 zao hatramin'izao 31 janvier 2023 zao tetezamita tsony tsy tetezamita fa hoe fitondrana hoe fitondrana mazava zany zao tsy hoe hitambaran'iza na hitambaran'iza fa ny mpanohana ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao no mitatana amin'izao fotoana izao ry zareo zany ny eo zao an'izao ka tsy tokony isy hoe hifanilana hoe ka io ohatran'izao fa ny zavatra hita de izao efa hifarany ty mandany ny président ny repoblika de zay zany vao mahita hoe nisy erreur ny zavatra natao matoa misy fanapaha-kevitra hoe aloha kisakisaka ty amin'ny sisitosy aty ny resaka fotodrafitrasa fa hifatoka amin'ny sosialim-bahoaka satria eno zany le fitarainana amin'le sosialim-bahoaka hoe miakatra amin'ny vidim-bary tena tsisy fanafody any amin'ny hôpitaly sosialy daholo zany mifampianarana mikrosifany fanabeazana mikrosifany to miara-manonjy tony mantsy
enonny any rehetrarehetra any tony na mpanoana ny fitondrana na ny tsy mpanoana ny fitondrana de mieno anytony miara-manonja tony zay mahafantatra hoe misy selula miavaka mihitsy mitokany mihitsy mieno anytony mety zany satria neny firenena atsika rehetrarehetra mety zany tsy misy miteny mihitsy hoe tsy mety zany fa zao zay koa ve zany lasa fotsorora fotsiny miteny eto efa oviana hatramin'ny oviana ny tenenina hoe zao ary ny fandarina tokony arakitony eny toytony miara-manonja mibesy radio madatony raha tena hoe mijoro mahitsy zany ny zay manana andraikitra ny ambony any a amin'ny fitantanana ny firenena be debe ny zavatra nytenenina teto be debe ny zavatra nytenenina teto afaka akana miainga am'ireny ny fanapaha-kevitra atao fa tsy raisina hoe mpanohatra eo aza meno an'ireo ohatr'zany ihany ko ny avaty amin'ny mpanohatra mety misy meritreritra ny ambadika any hoe antsika mpanohatra de aza mieny mihitsy rangany eo amin'ny zay tenen'ny mpitondra fanjakana aza mieny mihitsy ny hainao manjery ny mpanohana ny mpitondra fanjakana diso zany tsy maintsy enona daholo ny resaka fampalalam-bavao rehetra de anjaranao no mandanjalanja hoe inona ny iainako tena milaza marina ve ny zavatra iainako ny zavatra tenen'ny asa na tenen'ny ary na tenen'ny ary rehefa hitanao hoe mandainga ka ho avy ny fifidianana fantatrao ny tokony atao zay le izy zay fa raha ohatra ianao zany tsy mieno ny hafa de tsy fantatrao mihitsy zay zavatra miseho sy ny eritreritry ny any ambadika any de mety andray fanapaha-kevitra diso ihany keo anao ka nde tsika hiverina kely na de efa maro ihany ny resaka momba nyity le hoe miteny zany ny mpitondra fanjakana hoe kisakisaka kely ary amin'ny sisiny ary aloha ny resaka hoe fotodrafitrasa fa andoa hifatoka amin'ny sosialim-bahoaka de eo indrindra mantsy le izy eo indrindra le izy zany fanapaha-kevitra zany aloha de fa midika hoe fa ty fireneny ity ve atao andrakandrany ity fireneny ity ve atao resaka kitsapatsapa hoe aloha ranga aloha tsy ohatra ny tena mitabataba be ny olona manao aloha ajanona kely ny fotodrafitrasa fa atao fa nga zany ny fomba fitantanana firenena fomba fitantanana firenena ianao fa manana drafitra mazava tsara hatrany amboalohany de itiano rahana miaraka amin'ny fitantanana madio sy mangarahara tsy misy fanodikodonana fa reny zao tamin'ny heritaona fotsiny raisika tamin'ny 2022 nisy anie ny taremarika navoaka nize hoe ohatra fotsiny zany misy anie fitarainana avatsy sy avatsy ny ato anatiny mitaraina hoe ahoana ny vola meo ny volanay resaka vacation resaka mpanao lalany resaka vola foana amandeha makany ivelany miona amin'ny mpamatsy vola de hoe ozam-pamatsy vola hoe mena vola ohatr' zao zany nareo de eo indray fa zao raha hoe mahazo vola avy any velany any iny zany hoe anaovana anyity sy anaovana anyity mpitondra fanjakana moa no manao an'zany ny tompona andraikitra am'zany hoe ity zany atao atsy ty atao atsy arak'izay mifanarahany tany ivelany tany fa le vola efa nampiasaina hatram'izay mba ahoana reny taremarika amina miliara navoaka nizy eo reny mba ahoana aiza reny ahoana nyfandehan reny fa tsy hoe alefa fotsiny communication nahazo vola ohatra zao hoe 500 millions de dollars bady fida sy ny sisy de iny ndray aloha no tonga am'le teny aty aminay miaino manjery hoe raha iry izy atao hoe matrakazy fa de manimba artista raha ny am'izay lafan'izay manimba artista io matrakazy io raha tsy hay tsara ny midozy azy ozary zala zany mipay azy de hoe ty indray aloha de ty indray aloha asesika any amin'ny vahoaka de io indray pasoana tsara io foana resahana io foana resahana fa ny tena marina de izao raha mitondra fanjakana zany de fa manana tsara ny planina matipaika ny vina isan-karazany raha misy ny hoe fanamboarana eny an-dalana eny dia atao hoe tsy de zavatra hoe manahirana be fa ity zany tena tonga de hoe ty aloha ajanona ry aloha fa ato indray aloha no ifatohana volana vitsivitsy mialohan'ny fataperan'ny fitoampiasan'ny président ny repoblika no misy an'izany mbola tsy nisy an'izany tao anatin'ny 80 taona teto amin'ity fireneny ity ny zavatra tokony isy ara zany zao de hoe ahoana ny efa hoe mahita ny résultat ny asa natao hatramin'izay aty amin'ny fikarakarana fifidianana
zao ny any am'seny na ohatra ny tsy ampy le vola inona ary zany fomba fiasa zany ny vahoaka malagasy tompoko tsy te halala zany tsy ampy volo zany mifantatra ny vahoaka malagasy de hoe io ny kalandre ataova ny fifidianana tsy hoe ataotao fahantany a fifidianana madio sy mangarahara dia zay no tadiavin'ny malagasy de rehefa madio sy mangarahara izy mazava tsara ny kanja ilalaovana de zay lany eo milatsa daholo président ny république zay taitaitra rehetrarehetra any zay manana ambition any milatsa daholy fa zao mantsy le fandehan'ny fisainana indraindray mandeha am'le hoe ilatsaka ho ny anina sa tsy ilatsaka ary iany iny ve ilatsaka sa tsy ilatsaka ary iany iny ohatra mipôzipôzy ny ilatsaka ay ranona aloha tena tsy ilatsaka mihitsy iny resaka olona mamaika atsika indraindray fa tiany nipetrahan'ny adevitra fa nipetrahan'ny adevitra de ny hoe madio ny fifidianana madio ny kianja ilalaovana fa tsy maintsy misy anankiray mivoaka ho mpandresy eo mivoaka amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka tsy voavilivily tsy misy alatra tsy misy fanodikodonana tsy misy faneriterena zay ko tsy misy faneriterena so de hoe rehefa kaikaiky ny fifidianana de misy manao menasy any ananina any hoe tandremo fa sao de raha vao tsy mifidy any anina de zao raha vao zany reny a tsy izy reny ary hoaniny mahita pirofo de tsy tokony isalasala mihitsy tariananina ny teny zany tariananina nisy an'izao soatran'izao ka eo am'le hoe fitantanana nyty fireneny ty zany momba ny hoe sosialim-bahoaka aloha ikisakisaka kely aka sisy-tosery ny resaka hoe fotodrafitrasana ohatran'izany de hoy isika hoe ty raharaha ty ane tsy vita anakitaitaitra fa ny tena marina de izao nde ho raisika hoe fotodrafitrasa ny tena marina de izao zay le tenentsika hoe erreur ny fisafidianana n'lay fotodrafitrasa ho atao mihitsy a no misy erreur zay misy teto fisafidianana fotodrafitrasa zay ho atao no nisy erreur raha ohatra ne anao fotodrafitrasa ianao ka barazy no ataonao ry tonton Raex zao miakatra eto efa impiry tamin'ny 2022 mazoto miakatra eto indrangah iny a avany aloatra mangoro any izy avany aloatra any efa tenenina foana mila fotodrafitrasa zay inona le fotodrafitrasa barazy misy anarana barazy ny teniteneny moa teo ohatran'izany teo ny tany amin'iny faritry belo tsiribiny iny nisy ohatr'izany teo mila fotodrafitrasa zay zany a no ilaina fa ity tsy zany fa hoe le fotodrafitrasa le safidy teo am'le fotodrafitrasa atao a no tsy mifanaraka am'le tena tadiavin'ny olona sy tsy mama ny probleman'ny olona satria diso ilay calcul diso ny eritreritra tany amboalohany fotodrafitrasa teleferika zany ene nyvoizana teto hoe teleferika de zao de hoe miainga any aiza avy izy teo miainga any anosy misy trazie anankiroa tonga any Ambatobe ndray tonga any Katso ndray le anarana rehefa hoe mikatso tonga ny anankiray tetikasa zao zany fotodrafitrasa zao zany miresaka fitaterana de nalefa daholo ty fanazavana rehetrarehetra ty fanandanin'andro be debe zany de reny zao a ohatra anankiray reny mandeha resaka hoe tanamasoandro hoe zao efa nikotabain'ny olona atao ambotry manjaka tao de tsy nahovoka atao de aveo ndray ny findra tary ndray de mbola resaka ihany no kitaba sy ny sisa de reny zany zao ajana de ny tinotenena de hoe teo am'le safidy mihitsy a no tany no efa vo aty anao zany aty amin'ny volana janoary 2023 vo hiteny hoe aloha ny sosialim-bahoaka zao anefa misy fotodrafitrasany hoe miteraka fahatsarany ny sosialim-bahoaka ny tena moa tsy hoe mpanolotsaina ny any amin'ny atapony any fa mba mipetraka ihany no fanontaniana hoe mba inona raha ny hevitra teneniny zay manodidina ny any amin'ny mpitondra fanjakana any am'ty raharaha eto amin'ny fireneny ty inona mba zahatra teneniny ihany hoe zao atao zao ny tsy mety na ahoana fa de tsorina eto fa misy ny fotodrafitrasa miteraka fahatsara-piainana ho an'ny olona ohatra hoe barazy rehefa vitanao my barazy voasoroka ao tsara ny lakan-drano any loatra ho tsy resaka angady io tsy vitana angady io satria amina kilometatra le izy mandeha dolo mifasika zao ny rano mandeha ny an-drano sy ny sisa fikeo andrika sy ny sisa de mora tototra le lakan-drano
de reny asorony reny mila fitaovana lehibe zany tompoko fa tsy hoe resaka madinidinikery de reny zany zao fotodrafitrasa tena ilaina de miteraka fahatsarany ny sosialim-bahoaka miakatra ny vary de mivarotra izy de mahazo vola le tantsaha de voakarakara ny zanany zany eny tsotra kely de miditra ampianarana ny zanany tsy bokatrosa izy ao anatin'ny ray volana fa afaka miaina tsara sinsisa de ohatran'izany de mba miditra ny vola me tsara noho ny inona noho ny le fahavitany le barazy tatsyananina tatsy zany ny fandehan'ity raha ty zany ka eo am'le hoe safidy am'le fotodrafitrasa atao any no misy fahavoazana ny ty ivelany mahita an'zany de zany ve de tsy ho fantatry zay tompona andraikitra any rehetrarehetra any zany de zay le izy hoe tsy ny mahafinaritra ny tokony atao fa ny tena hoe mahasoa de mahasoa ve le resaka teleferika zay kajikajy rehetrarehetra natao tany ndrosana vola tany frantsa nanaovana soni natao matrehitrehbe fanaovana soni an'reny sinsisa reny resaka rothschild sy ny namany reny fifanarahana tam'reny ahoana zao reny nitondra inona ho an'ny firenena zao reny rothschild reny nefa mivaroty telo arivo ny raikilao zay eny le manahirany tsy fantatra tsony le izy hoe ahoana na ahoana fa ohatrany hoe zavatra miserana zavatra hoe fampanofisana zavatra manaitaitra resaka kijirojiro resaka kifetifety sy ny sisa de zay ny tena mivoizina ka io zany hoan'zay rehetra hoe tena mandinika tsara tsy hoe hoan'zay rehetra mila mandinika sika dia mazava tsara le raharaha mila mailo zany tsika am'izao fotoa zao satria ny fotoana mandeha zao tapitra ny janvier inona ny vita teto tapitra ny janvier tapitra ny roany ny janvier tapitra nio ny volana janoary inona ny fivoaram-piaina ny malagasy inona zay tonga de fanontaniana fanta inona ny fivoaram-piainany malagasy nanolona ny reny fampanantenana be deaibe reny zao ny lalana tapaka sahirana mihitsy ny makany mahajanga any sahirana ny makany antseranana any am'izao fotoa zao le olona nefa misy raha ratsy maintsy atao de na hajanona na tsy fantatra hoe andeha fiaramanidina fa nga ny olona rehetra mahazaka firehana avion ao amin'ny tontolon'ny fiaramanidinao koa am'izao fotoa zao efa manahirana be manoloana ny zao tontolo zao ny tontolon'ny fisidinana amin'ny hoe anabakabaka eto Madagasikara fa inona ihany ary ty zavatra miseho ty misy avion tsy maintsy hoe nanao atterrissage forcé fa nisy problema sinsisa manahirana be zany eto amin'ny firenena am'izao fotoana izao tena hoe manahirana arina ny dikale hoe manahirana tsy avy am'le vahoaka malagasy mety hoe misy apahany andraikitra avy amin'ny vahoaka malagasy any le vahoaka amin'ny akapobeny zany misy andraikitra ihany eo mahatonga ny hoe tsy fombiazana sinsisa fa le izy dia mazava fa vokatry ny fahadisom-pitantanana zay le teny malagasy mahazava azy matotompoko 203 ny raikilao amin'ny vary mato efa vidina arivo ariary ny voatabia anankiray any Mahajanga mato tsy mahavidy fanafody tsony ny gasy raha misy marary eo an-tranony dia no ny fahadisom-pitantanana ny mahatonga zany ary porofoiny ny fihetsiky ny mpitondra ihany ry zareo ihany manaporofon'ny zavatra tsy mety eo ohatra zao zany aloha ataotao any amin'ny sistosy ihany ty resaka hoe resaka fotodrafitra azy ty fa ifatoka ato amin'ny sosialy ifatoka amin'ny resaka sosialy ve anao ao anatin'ny embolana sisa ao anatin'ny fito volana ao anatin'ny valo volana sisa inona no atenena fa inona fotsiny no natao hatramin'izay de tsika ve de tsy menatra ny bare de tsy menatra n'ireo boikely eo ny bare ireo ve isika na vita tena hoe dingana lehibe hoy ny président Marc Ravalomanana tsy menatra n'ireo ve raha ohatra ianao zany ny tena hoe mba hoe manana andraikitra de tsy menatra n'ireo ve manoloana ny zava-bitany zalary eo zany fa oka zava oka aloha tena mazava tsara mihitsy fa matombo bare a Madagasikara tompoko tonga any amin'ny demi-finale iona amin'ny Sénégal ny alina de tsy resaka politika petatoko akory nataondreo ro tao na nataondreo boikely eo fa efa fotoana maro no ny omanana tam'izany efa fotoana maro ary ny zavatra hitanay
tena moa mpanao gazety mikaroka ny rehetrarehetrany hitanay a ny resaka zay baolina zay mantsy namaranantsika amin'ny fandarana satria anaty mise au vert ny ekipa zany zao ny barea de any anaty vestiaire sy ny rehetrarehetrany discipline ny telefony io ara tapahoany daholy tsy mahazo mifandraindray amin'ny na amin'ny fianakaviana na amin'ny vady na amin'ny sipa na amin'iza na amin'ny namana na amin'iza fa baolina no ifatohana ny fitikidirana ny anaty vestiaire sy any anaty lozy any enjana satria izay ny discipline sao de hoe za manam-pahefana za ohatra zao de ndeha hitsofotsofoka any fa nga Emmanuel Macron nga tafiditra tany anaty vestiaire tamin'ny frantsay niatrika finalina teo tamin'ny Argentina tamin'ny mondial farany teo tsy tafiditra any rehefa discipline de discipline ary manaiky an'izay na iza fa tsy hoe engane zany tsisy tsony hoe hiatrika lalao lehibe de lasa aloha le joueur aprevena ry anana ry zay ny navoan'le tamin'le kanina iny nisy an'izany tany ambadika tany aprevena any le joueur zao nefa tena hoe mila fifantohana de io zany tsy mila resaka hoe adedana mihitsy satria hoe anao rainy dedaka ety série indray de hoe hidirana daholo ty tsy tokony hidirana ty fa mila fifantohana raha any amin'ny mise au vert any amin'ny loge sy any amin'ny vestiaire sy ny rehetrarehetrany any joueur zay ny fotoana melo fiatrehana ny baolina dia an'ny entraîneur sy ny staff zay rehetrarehetra zay fa tsy resaka taitaitra de anao an'izao tsy ohatra ny resaka hoe fitantanana tsy fahombiazana eto amin'ny firenena ny amin'ny baolina zany ka dia zay zany ny amaranantsika azy dia samy ataontsika amin'le hoe ambava ho manam-po mieritreritra ny mamy atelomy ny mangidy aloavy dia ao an-damosiny Barea Madagasikara daholo isika mianakavy amin'ny demi-finale raha alina zany any Algérie any de izay no namarana ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Madà tamin'ity indray mitoraka ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany samy ho tahin'Andriamanitra rapitsondray